manome voninahitra anao iteranao izay sotranao. Ry Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, ny Andriamanitra hatramin'izay, ny Andriamanitra mandrakizay, ny Andriamanitra tsy nisy tahaka azy ary tsy misy azo ampitoviana aminy manoloka anolohana izay Jesosy. Manome voninahitra anao, miarabanao tompo izay mpanomponao velona tra-panjena indray Jesosy. Tratra izao alahady 10 izao fanateram-bokatra farany eto amin'ity foibe tanànandrano ity, fanateram-bokatry ny diakonina eto amin'ny foibe tanànandrano Jesosy. Misaotranao izay miaraka taminay foana ianao namakivaky ireo herinandro be dia be ireo. Tao Jesosy ny mamy, tao nangidy taminay, tao namiramirana ny endrikay, tao koa nefa nampitebiteby anay Jesosy. Fa tsy misy zavatra tanteraka tompo raha tsy ny sitraponao. Fa velanao tonga daholo reny Jesosy, mpanompoka izy ianao tsy maintsy asokako amin'ny memy, ary maniraka olona mihitsy ianao anisaka amin'ny lohanay, kanefa hamoakanay amin'ny fitaina matritrika ianao. Zany Jesosy ny fitiavanao, zany famindraponao. Ovy ianao ataonay ahoana tompony fangina manoloana zany voninahitra ataonao aminay izany. Ka dia miompo-po izay Jesosy, miompo-po. Olombelona nosy ray ihany Jesosy, malotomolotra, kanefa manoloana zany voninahitra. Arotsaka ao mahimaim-pona aminay izany Jesosy. Tsy mifidy olona ianao fa na ny tsara fa na ny ratsy fa na. Zany ve nolazainy toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny zany nalatokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Ka dia mba mianatra ihany tompo, mianatra ny fomba ny any an-danitra any, tsy mahatanteraka le porondrona tahaka ny ranobe izay Jesosy, fa mitehitratra mba fanaonay vokatra ny fonay kosa nefa Jesosy izay mipolotra amin'ny vavanay. Ka dia masiny tompo zany manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enka ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Alahady 12 Desambra 2020, mahita izao azo mahafinaritra tselatselatra izao isika. Ao ambondrianao miasakazana hoe vita ny Jesosy ny valitafo ny foibe tanànandrano. Ary any an-tokantrano any be dia be mifaly nahazo anitsy nahazo androa. Fa mba manahoana moa tompo isika manoloana izany hoe tsy fantatsika akory ngambany, everitsika hoe rehefa misy zavatra metimety amintsika, metimety izany Jesosy. Fa raha vao manjombona ny lanitra, raha vao mitselatselatra ny andro, tanondrika dia misetrotsika. Fa misy kosa tokantrano faly foana na mitselatselatra ny eny amin'ny lanitra eny, na mirefitrefitra ny varatra. Tokantrano kristianina manompo an'Andriamanitra, izany ny tadiavin'Andriamanitra. Tsy ny fitafiana fotsifotsy tahaka izao no tadiavin'Andriamanitra, tsy mpisorona daohatry ny olona rehetrarehetra, fa misy tadiavin'Andriamanitra. Fanompona masina, ny tena fanompona an'Andriamanitra miainga eo amin'ny tokantrano kristianina. Amin'izao fanateram-bokatry ny diakonina izao, miarahaba ny diakonina eto amin'ny foibe tanànandrano, sady mamarana izao fanateram-bokatra izao ary mahatratra izao fanateram-bokatra anazy izao. Ary dia mbola hampaharitra anao ny amin'ny fanompona masina Jesosy. Izany no loha hevitry ny diakonina hoentina amin'ny teny torian'ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Thomas Randriparany avy eny amin'ny FPVM Fenoarivo. Hitsenahantsika izany tenin'Andriamanitra izany
ny hira 570 amin'ny firana protestanta teo ihany ny 9 dia raha sy ajo anao tolotra ianao ry Jesosy izay teraka anio. Raha tonga tetỳ tany Jesosy tao ohatran'omby no ny vatanany fa tsy mba pavillon Sainte Fleur. Fa ny fonao kosa ataovy mihoatra noho ny pavillon Sainte Fleur atongavan'ilay mpamonjy antsika. Hitsangana ny fiangonana hira 570 firana protestanta ny 9 dia raha sy ajo anao tolotra ianao ry Jesosy izay teraka anio. Fanatitra uzavama ni pufuna ni pati sini ubia mapi efatu kani panafura avi kami dera isazai ubi aku ucikai petraka ny fiangonana. Dia faly miarabatsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana tonga eto amin'ity lapany voninahitra Andriamanitra tsy androany. Manatanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe aza mahafoy ny fiaraha-mivavaka. Fotoana mety zao ry havana efa akaiky Jesosy tompo. Ankehitriny koa dia miarabany dekona izay fotoam-bokatra androany. Fotoana lehibe amin'izy ireo ahafahana matanteraka ny asa fanompona araka ny teneny teo hoe tokantrano kristianina manompo an'Andriamanitra. Mirary soa anareo atontosa ny voady sy ny fanekena izay nataonareo tamin'Andriamanitra ka tsy mba naman'izay mihemotra ny anareo fa ho mandroso mandrakariva ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsarovy mandrakariva ry havana fa ny olona rehefa antsoina dia manana fiantsoana anankiroa tsy misaraka ireo mandrakizay. Ny olona tsirairay rehefa antsoina tsy ny dekona ihany dia manana fiantsoana anankiroa izay tsy misaraka. Ny fiantsoana voalohany dia antsoina andovalanitra ny olona mba ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary izay ny aton'ny batisa. Ary ny fiantsoana faharoa dia anompo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tsy misaraka ireo fa sady antsoina andovalanitra ny olona antsoina amin'ny fanompona. Koa dia mampahery anareo ny amin'izay fanantsoan'Andriamanitra anareo tsiraray avy ny amin'izay fikasana mba ho akasitran'Andriamanitra ny asa izay ataonareo satria izay efa niteny mandrakariva fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Hivavaka isika. Manoloana ny fahatsaranao Jesosy anehoanao miariary fa Andriamanitra fitiavana ianao. Nasianao miariary taminay tsiraray avy zany androany fa ny foazonao tony tsy manatsiny zahay ka tonga eto amin'ity toerana ity hidera sy hanome voninahitra anao satria Andriamanitra mpanjaka ianao, Andriamanitra
be voninahitra Andriamanitra tsy toa Andriamanitra ny fiadanana. Tsaronay tokoa fa ny fahasoavanao no mahatoy izao anay tsiraray avy, satria ny famoramponao tsy mahalany nyritra anay, tsy ny hanina hoaninay no mampatanjaka anay Jesosy, tsy ny fanafody hoaninay no mampatanjaka anay, tsy ny fanatanjahantena izay ataonay no mampatanjaka anay, fa noho ny amin'ny fitondranao Andriamanitra. La efa nitenenanao mandrakariva fa tsy misy marombaka zay eo ampelantanako. Ankehitriny dia hanambara ny teninao ianao Jesosy, manakolazaina aminay ianao, satria fantatro loatra fa mandalo ady zay ety amin'izao tontolo izao ety. Ekenay ny teninao fa ety amin'izao tontolo izao no tana fahoriana, kanefa matoky zay fa ianao Andriamanitra, la efa ny teny mandrakariva fa tsy andahoanao aho na afoy ianao, fa ny masoko sy ny foko ho ao aminao mandrakariva. Misaotra anao Jesosy fa lehibe indrindra fonao ka raha tonga eto zay aza vela isy ala mainy eto tsy nidekona fotsiny ihany amin'izao androm-bokatra izao fa ny tsiraray avy, ka ho marina ny tenin'ny soratra masina fa tsy tahaka an'izay nidiranay teto ny voanay, fa andray ny tonomarika, andray ny fampahirezana, andray ny fitahina avy aminao Andriamanitra, ka naizanaiza misy anay, naizanaiza ali anay, dia hijoro vavolombelona mahatoky ianao zay amin'ny filazantsara ho voninahitry ny anaranao. Dia miasa mahery Jesosy io, ary mitenena araka ny fombanao, ary aoka ny fanainao masina anokatra ny masom-panany tsiraray avy, ahafantarana ny sitraponao fa tsy ny sitrapon'olona akory, amin'ny anaran-tsaran'i Jesosy. Amen. Dia ho ampitomboina amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Jauna toko faharoa, filazantsara araka ny Jauna filazantsara araka ny Jauna toko faharoa, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Ary ny Matio toko faharoa amby roapolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Satria izay ny lohahevitra izay banjina ny dekona ny amin'ity vaninandro izay ankalazana ny fetom-bokatra ity dia resaka tokantrano, fa ho jerentsika ny tokantrano, ho jerentsika ny famarinana ny soratra masina ny amin'izay tondran'Andriamanitra antsika eto amin'ity toeranyity ho voninahitry ny anarany. Jauna toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo, ary Matio toko faharoa amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Rehefa samy nahita dia andeo vakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea, ary tao ny renin'i Jesosy, ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa mifaninona akory izaho sy anao, tsy mbola tonga ny fotoanako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompony, ataovy izay asaina ataonareo. Ary nisy sy ny vato enina na lany rano indroa telony vata avy nipetraka teo fanadiovana araka ny fanaon'ny Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, fenio rano ny siny. Dia nofenony hatrany amin'ny molony, ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento ho eo amin'ny mpandahatra ny fanasana dia netiny. Ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala zay ny aviny, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nahalala. Dia natsy mipampakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no aroso aloha, ary rehefa nisotrobe ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahirin'ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany nataon'i Jesosy tao Kana any Galilea ho voaloham-pamantarana, ka naseho ny voninahiny ary nino azy ny mpianany.
Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoarana taminy indray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana ny fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy, ary izy naniraka ny mpanompony iantso izay nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady. Fa tsy nety ho avy ireo dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe zao amin'izay fanasaina hoe indro efa voavoatra ny nandroko, efa voavoany ny omboko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Amen. Ray masino. Tenin'Andriamanitra izay efa fandretsika izany ry havana, fa tenin'Andriamanitra anokafan'Andriamanitra indray ny masom-panahintsika angalantsika fampahirezana amin'ity anio ity amin'izao vokatra ny diakonina izao. Fampakaram-bady tany akana ny tantara eto ry havana. Izany ny fahagagana nataon'i Jesosy voalohany alohan'ny irisony amin'ny asa-pamonjena izay fananirana azy. Anehoany miariary fa Andriamanitra ny fahagagana sy ny fahatsarana rehetra izy. Ka raha ataondray mijery ry havana dia izao, rehefa atao amin'ny fampakaram-bady Jesosy natsony reniny ho amin'ny fampakaram-bady, eto sady dia misitona ny saintsika ry havana. Fa mampiseho miariary fa mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana Jesosy, mpamonjy tsy miavona po ny Andriamanitra izay arahanao sy torinao, fa manaiky izy amin'izay olona mampandroso azy. Manaiky Jesosy tonga ny amin'izay olona manaiky hampandroso azy Jesosy. Andriamanitra tsy mba miavona ampo izy, fa ny izaniza miantso azy dia tonga eo izy na dia Andriamanitra azy. Izany ny fahamarinana ry havana voalohany. Ary io no anokafany masom-panahintsika sady eto anombohana an'izao tantara izao. Fa raha manana olana ianao na misy zavatra tiana ho ambara, ampandrosoy ao an-tranonao Jesosy. Raha manana olana ianao na mety ny fiainanao, ampandrosoy ao an-tranonao Jesosy. Aza velan-dalo fotsiny Jesosy ry havana amin'izay anatresy ny hafantaranao azy, fa izay manararoatra ihany no mahazo tombony. Izay manararoatra ihany no mahazo tombony. Ary izay moa no voalazan'ny soratra masina, izy ho avy mba hananana fiainana sady hananany be dehibe. Rehefa tonga tao, raha ho jerentsika ndray mitselatra ry havana zao tenin'Andriamanitra zao amin'ny famakina azy tsotra, satria vokatry ny diakonina androany. Jesosy mandroso amina tokantrano amin'ny fampakaram-bady. Inona ny antony? Amin'ny andro fifaliana mifalia, amin'ny andro mahory mieritrereta. Fotoana ry havana, na dia Andriamanitra tonga nofo ary Jesosy lay niaran'ny olona tamintsika, Andriamanitra tsy mba miavonavona izy, fa tonga nanatrika ny fanasana izay tao akana ampisehony fa manaja ny reniny izy ary pakatony reniny izy. Fa rehefa nasainy reniny izy manao hoe mandrosoa amin'ny fanasana, dia ny mpianany sy Jesosy niara tonga tao. Raha manana ny olana ianao ka na dia mety aza ny fiainanao amin'ny fifaliana, ampandrosoy ao atokantranonao Jesosy. Izao ny zavatra nitranga ry havana, hiditra amin'ny fampakaram-bady Jesosy, ahafantaran'ny olona fa miditra amin'ny tokantranony tsirairay izy. Ary izay le teneniny mandrakariva hoe zany Andriamanitra isam-pianakaviana ho Andriamanitra ny ankohonana. Ka rehefa Jesosy nao anatin'ny tokantrano,
mahay ny zavatra rehetra izy. Zaho n'Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-magaga zay tsy haiko va. Ary zay le fahaizana manararoatra ny Jesosy ry havana, satria fantatry mary loatra ny zanany ary niaraka tao izy sy ny mpianany. Zava-dehibe zany ry havana. Fa rehefa Jesosy ny ao indraindray matsy ny fanambadiana kristianina, ny tokantrano kristianina, vokatry ny zavatra mitranga ety amin'izao tontolo izao, na ny fanatonoana na ny teknôlôjia maro samihafa, izao ny zavatra mitranga ry havana. Tsy fitiavana intsony fa fiarahamonina milamina. Ary tsy zany va ny tenenin'ny olona indraindray, ny ankizy no jereny. Fa ny fitiavana tsy ao intsony fa fiarahamonina milamina sisa no tadiavana. Lay tompon'ny fitiavana mihitsy androany miditra ao anatin'ny tokantrano. Fa ny fanao ny fampakaram-bady ry havana rehefa tonga hoe iza ny mandidy ny tokantranonareo, dia ahoana ny fomba fiteny? Hoy ny fomba taloha, zay roa ny mandidy azy. Fa rehefa nanomboka kristianina ny olona, rehefa nanomboka nanaraka ny Jesosy ny olona, dia nanomboka teo nandray ny filazantsara, nafantatra ny Jesosy, dia zao ny teneniny, Jesosy ny mandidy sy manapaka ny tokantranonay, ary ny fitiavana ny toetra ao. Fa zay itoeran'ny fitiavana, itoeran'ny fahafana, satria Jesosy ny velona ry havana, ary io no any an-tanana. Fa raha te hilamina ny tokantrano, ampandrosoy ao Jesosy. Ny zavatra anankiray ry havana dia zao ny zavatra mitranga. Hoy Maria, Jesosy eo lany ny divay. Fahafahambaraka zany ry havana, manasa olona ianao ao nefa maninona tsisy ho zaraina tsony. Fa zao ny zavatra mitranga. Ahoana hono navalin'i Jesosy? Mpifaninina moa zaho sy anao, mbola tsy tonga ny raha dika mazava, raha dika tsotsotra, fa tsy zay ny heviny fahambarantsika ny heviny rehefa avy eo. Fa ohatra mampatsiahy ny tenin'ny tanora amin'izao hoe inona kino? Ohatra nitady ampatsah zany ny tenin'Andriamanitra, fa tsy zay no heviny eto, fa jaren'indray mielatra ny soratra masina. Inona kino idirako? Fa ny tena marina te hiditra ao anatin'ny tokantranonao mihitsy Jesosy. Ary lay Jesosy rehefa miditra ry havana, dia zao ny fanaoany, Andriamanitra tsy misetrasetra izy, Andriamanitra tsy mba mandroba, Andriamanitra tsy menimeny, fa zao ny teneniny, indro mandondona eo ambaravarana. Ary raha misy mampiditra dia aninona ozy izy? Hiara sakafo aminy aho ary aninona? Andamina ny kitoantoana rehetra. Raha tsy tiana ho afa-baraka ianao, aza miantsolokafa fa Jesosy atsona. Fa rehefa Jesosy no mitoetra ao anatina tokantrano anankiray, izao ny filazan'ny tenin'Andriamanitra, tsy misy ho avelana ho afa-baraka na dia anankiray. Ary zany no ampahirezana antsika androany ry havana, satria mahay ny zavatra rehetra ilay Andriamanitra zay ivavahantsika. Mahita izy, ary zay ny fomba fijeriny, raha vao mijery anao ao, manisoanao azay. Ary io no anavao zanandroany, manahoana ny tokantranonao, manahoana ny fiainan'ny ankonanao. Fa raha Jesosy no ao, mahay mandamina ny zavatra rehetra izy. Tsy manala baraka anao zany Jesosy ry havana, fa araka ny teniny, raha zany raketany fitiavany, marina ny tenin'Andriamanitra ary tsy miova ny tenin'Andriamanitra, fa ianao no misalasala. Raha manana ny olana ianao, ampidira ao atokantranonao Jesosy. Zany ry havana,
amin'izao fampakaram-bady zao. Tsy fantatra akory ny zavatra mitranga eto fa Jesosy tonga ao amin'ny fampakaram-bady, manatrika lanonana, mifaly amin'ny olona rehetra, satria amin'ny fotoana ifaliana dia mifaly. Noho ny fahatokisan'ny Maria, fahafantarany Maria an'i Jesosy, nino izy amin'ny teniny? Fantany izay noho ny riavana. Ianao koa ve raha tonga eto androany manatrika ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao, hatramin'izay nandraisana ho an'i Jesosy, hatramin'izay nanatonana ho an'i Jesosy, fantatrao ve izay nonao? Ary fantatrao ve ny Jesosy izay arahanao? Samy mandinika an'izany riavana ny amin'ity andro ity. Fa zao ny heviny faharoa ao an'ity tokantrano ity riavana, dia zao zavatra mitranga. Fa ny hevitra tena ambaran'ny Jaona ny amin'ity tenin'Andriamanitra ity androany, sarisary nataon'ny Jaona ity riavana, ahafantarana indray ny faneken'Andriamanitra, ny amin'ny fanekena izay ataon'Andriamanitra ny amin'ny zanak'Israely sy Andriamanitra, ka manorina fanekena vaovao Andriamanitra ny amin'izay fa rava taloha. Satria hozy ny Romanina 7:7 hoe samy efa nanota izy ka tsy misy manana ny vonina etr'Andriamanitra. Fa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona ao amin'ny Genesis noho ny fahotana, satria ny fahafatesana voalohany ny riavana dia zao, tsy lay tenanao ty ny maty voalohany, fa ny fahafatesana voalohany dia zao ihany, ny fisarahana amin'Andriamanitra. Ka rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia fahafatesana ny tambony ota. Izay fahafatesana izay ndia ho avitran'ny Jesosy eto riavana, hanaovana fanekena vaovao, ary zay ny tandindony divay eto amin'ny fampakaram-bady. Fa na inona fahalemen'ny olona, na inona faharatsian'ny olona, dia hoy ny tompany amin'ny Hosea 4 hoe hiverina aminy aho, handeha ho amindray aho, ary ho fofoko vadiko mandrakizay izy. La efa tafasaraka amin'Andriamanitra riavana, la efa nandaho an'Andriamanitra, aorin'Andriamanitra eo amin'ny fanekena, ary zany nisin'ny fanekena eo amin'ny fanambadiana, mba hafantaran'ny olona fa lay faharatsiana teo aloha, lay nialana teo aloha, lay andevon'ny fahotana sy ny faharatsiana, rehefa tonga amin'ny hazo fijaliana dia amarin'Andriamanitra, ka voalaza ny Romanina 9 fa tsy misy fanameloana tsony ao amin'ny Kristy. Ary zay no marininy ity androany. Indraindray riavana ny fanambadiana kristianina, na dia efa nentina teto ambony hazo fijaliana aza nanao voady, rehefa misy niady any tokantrano, ny folo taona lasa mbola miverina ihany. Ary raha vao mitatra niady, mandeha niady, na ny zavatra tsy tokony ho tenenina aza, fa rehefa mandalo ny hazo fijaliana, rehefa manao fanekena ao anatrehan'Andriamanitra, aza mahatsiaro ny taloha fa indro anao zava-baovao Jesosy. Ary io nanaovana fanekena ho an'ny tokantrano izay tonga eto androany. Lay fanekena taloha izay nanandevo ny olona, izay namatotra ny olona, ka tsy nety raha tsy ny asa no atao, asa no atao, ezaka no atao, fitandremana n'izany fanekena izany, tsy misy nahatanteraka izany, fa maty tamin'ny ota ny olona, fa novelomin'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ary io no ampatsahivony ny tenin'Andriamanitra androany, lay faneken'Andriamanitra indray riavana. Ary tsarovy fa Andriamanitra tsy manao fifanekena, fa manao fanekena amin'ny olombelona, fa mpanao fifanekena mivadibadika mandrakariva. Satria olon-droa fanao fanekena, tsy tadidiko angany nataonao. Ary io no afatra ho atsika androany, aza miditra amin'ny ady mpivady, fa ianao ny sahirana fa izy milamina avy eo. Ampatsahivon'Andriamanitra ny amin'ny fanekeny riavana, fa tandindony Jesosy hiditra amin'ny fanekena, andray antsika tanana andray, lay fa maty tamin'ny ota, lay nanandevo atsika ka tsy nanamarina atsika, lay tamin'ny fanekena taloha. Tandindony rahan'i Jesosy riavana,
ary eo ny fanavaozana ny zavatra rehetra ataon' Jesosy ny amin'ny fitondranantsika hiavana amin'Andriamanitra indray ka efa matotra amin'Andriamanitra ka nanantsika firaisana eny amin'Andriamanitra fa ny fiombolana amin' Jesosy dia fanehoana ny voninahiny amin'ny fahatongavany ao anatin'ny tokantranony tsirairay avy. Rehefa tonga ao anatin'ny tokantranony Jesosy misy voninahitra ny tokantrano kristianina ry havana. Ary ianao farana tsy kristianina fa tsy kristihanina. Azonareo ve zany? Fa ndraindray mitady an' Jesosy ny olona amin'ny hanina ka zay no anatonany an'Andriamanitra hanika rehefa mikorotana ny tokantrano satria tsy misy ny sakafo, tsy miatso an' Jesosy tsony fa mifandrivotra satria sarotra ny fiainana. Fa Jesosy manome toky amin'ny fanekena vaovao izay ataony androany fa ny sarotra indrindrany aminareo ho eto aty amiko Jesosy. Zay le fanekena androany apetraka Andriamanitra amin'izao jaunina ampanarana antsika izao. Andriamanitra anao fanekena amin'ny olona indray la efa tafasaraka tamin'Andriamanitra. Izy ny fanavaozana ny fanekena ary fandresen'i Kristy izany faneken'Andriamanitra izany ry havana. Aoko tsaroana mandrakariva fa rehefa Jesosy lay tandindony ary rehefa zao ny zavatra nitranga tao amin'ny fanasana hoy Jesosy tovozy rano ny siny, ny siny enina sy ny vato enina teo ry havana. Fa i Maria fetsy satria fantany tsara Jesosy. Dia zao nataony Maria, tsy namaly an' Jesosy izy, tsy nijery an' Jesosy izy na nanakina azy. Ary io ry havana no ampianariny soratra masina antsika androany, rehefa mampandroso an' Jesosy ianao aza miady hevitra aminy, aza mitsara azy akory fa avela ho izy hiasa malalaka. Hoy Maria nijery, ataovy zay asaina ataonareo. Ary zany no afatra ho an'ny dekonina androany, ataovy zay asa nametrahan'i Jesosy ianareo. Fa Jesosy mijery ny fahamarinana faharoa, raha nanovany rano divay Jesosy tsy mba nisehoseho fa ny asa manginy izy, ka na dia atao amin'ny fampakaram-bady ara tsisy nahalala afa-tsy niza ihany izay nametraka ny rano tao anatin'ny siny ihany. Raha asain'Andriamanitra amin'ny asa ianao, tandremo mangalatra ny voninatr'Andriamanitra. Fa tsy anao ny asa ry havana, fa hoy ny voalazan'ny Korintiana voalohany toko 7:7 fa mpiara miasa amin'Andriamanitra isika ary san'Andriamanitra tsarovy mahazo tombony ianao raha mpiara miasa amin' Jesosy androany. Atao fifaliana ho anao zany, fa nizao ny zavatra apetraka aminao, tandremo manakona an' Jesosy ry havana, fa fatiantoka ho anao zany. Fa mandehana amin'izay ny rahan'i Jesosy atsika tsiraray avy. Tsy namaly reto olona reto fa nanovo an'ilay rano tao anatiny. Ary zay ny tandindona ry havana, sy ny vato reo. Ary io lay fo vato tiano ambarany soratra masina, lay fo vato tiany Jesosy hovana fifaliana rehefa ao amin'ny fampakaram-bady izy. Ka ninona zavatra mitranga, ninona mety nahafaty anao, mety tsy andrenesana ao ny tenin'Andriamanitra rehefa Jesosy ny ao manova fifaliana ny tompontsika. Manome fanantenana Jesosy ny dikany hoe sy ny enina tsy fahampiana. Fa rehefa Jesosy ny ao tanteraka ny zavatra rehetra ka tsy misy tsy hoto. Ny fikarohana ry havana dia zao, ny ray siny 20 litatra ary ny enina siny zany ampitombona firy 20 litatra. Zay ny divay novany Jesosy rano teo amin'ny fampakaram-bady io. Ny rano novaina mantra ho divay, divain' Jesosy ho divay zafady. Ary zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, nataony feno maninona mitafotafo
anambarana ny fanekena vaovao zay ataon'Andriamanitra fa ilay fanekena taloha zay nahafaty anareo tsara ihany eo mety ihany tao fa anao fanekena vaovao Andriamanitra ary rano vaovao lay fanekena vaovao lay nandasany rano teo ambony azo fijaliana ho fitiavana ny mpanota ho fanamarinana ny mpanota fa ny rako ny tena fisotro ary io nanavao zany tsy lay rano hoanina tamin'ny testamenta taloha ka tsy nanamarina ny olona fa lay rano zanak'ondry tsy misy kilema tsy misy pentipentina ary io no zaraina amin'ny olona tsiraray avy tao amin'ny famakaram-bady mba ho ankonan'Andriamanitra mba ho vahoaka an'Andriamanitra mba ho fitiavan'Andriamanitra irotsaka ao amin'ny tsiraray avy lay maty tamin'ny ota atsangan'Andriamanitra ho amin'ny fanekena vaovao andray fiainana vao misy fanantenana miaraka amin'ny Jesosy ry havana ary teo ny fanehoan'Andriamanitra fa raha lavo anareo fa indro anao fanekena vaovao dia ny amin'ny rako izay omeko anareo dia hoy ny voalaza eto rehefa nisotro izy rehetra tsy fantany na havaiza ny divay fa ny fanao jiosy ry havana rehefa misy ny fety dia tsy maintsy eo ninony ny divay ary tsy mialy eo ny divay fa fety tsy mety raha tsy ao ny divay ary ny fomba jiosy dia zao ny fanao ny divay tsara aloha no atao inony no alefa mialoha zay vao ny divay tsaratsara na ratsiratsy zany fa tamin'ity indray mitoraka ity dia zao zavatra mitranga rehefa nisotro ny olona rehefa ninana ny olona dia gaga sy talanjona ry havana fa inona indray ny tsampany nanantena izy fa divay tsara nisotro ny voalohany ay rehefa tena nisotro zao ny filazana azy zay rehetra nanandrana dia nahafantatra fa tena tsara ny divay io ny fahamarinana ry havana tsara lavitra zay omanin'i Jesosy ho anao ao amin'ny fanekena vaovao tsy lay fanekena taloha tsy hoe tsy mety iny fa Jesosy te hanangana anao lay nampisaraka anao tamin'Andriamanitra asa ezaka anao taonao fa nataon'i Jesosy ao anaty siny feno ry havana ka mahazo fisaharana ny olona zay rehetra misotro amin'ilay divay ka na dia manao ny asa ary ianao manompo amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny ezaka zay ataonao intsony ary io no afatr'Andriamanitra androany ry havana zay anokafana ny masom-panahintsika fa zaraina amin'ny olona rehetra zany fahasoavan'Andriamanitra izany fa nanao fanekena tsara lavitra ho antsika Andriamanitra zay hidirantsika hiavanantsika amin'Andriamanitra indray mba hatonga antsika ho vahoaka ny lanitra Jesosy ry havana eto manasa antsika nasain'ny olona Jesosy tonga tsy mba niavonavona izy fa tanteraka ary ry misy ny teny hoe tamin'ny andro fahatelo ny dikan'io ry havana dia zao manoro sahady lay fahafatesany Jesosy sy ny fitsanganany satria raha tsy misy raha latsaka tsy misy ny famonjena ka ny rahan'i Jesosy natolona antsika anavao ny zavatra rehetra ary araka ny teny indro avoziko ny zavatra rehetra lay rahan'i Jesosy nalatsaka ry havana teo ambony azo fijaliana nampiverina antsika indray nampifamatotra antsika taminay nanaovana fanekena antsika indray eo anatrehan'Andriamanitra ka tafaverina eo tsika maty Jesosy noho ny fahotantsika ary nitsangana tamin'ny maty Jesosy hampandresy antsika zany no tsy hoe fahasoavan'Andriamanitra ry havana ary nidikany hoe fahasoavana tsy hoe nety ny tokantranonao tsy hoe azonao ny tômôbilina tsy hoe salama ianao fa nidikany hoe fahasoavana ry havana dia tsotra ihany ianao zay maty tamin'ny ota no velomin'Andriamanitra araka ny fahamarinana inona koa nidikany hoe fahasoavana ry havana za zay tsy tokony ho tiavina nefa ny tiavin'Andriamanitra araka ny teniny hoe tsy isika no tia azy fa izy no efa tiantsika teo aloha ary raha mibanjina ny azy fijaliana ianao ry havana isaky ny tongato ianao zao ny tokony ao anatin'ny eritreritra ao nanao fanekena tamiko Andriamanitra ary isaky ny banjina ny azo fijaliana Jesosy le mampiavana ny lanitra sy mampiavana ny olona satria ny fitiavany manarina ny fahotana maro ka na inona faly ame ny tokantrano na inona faly amenao rehefa Jesosy no mijoro ao fitiavana manarina ny tokantrano ary manorina vaovao azy indray
zay ny mahandriamanitra azy. Ary isaky mijery ny azo fijaliana ianao dia zao no an-tsainao, maty noho ny fitiavana a Jesosy. Maty noho ny fitiavana a Jesosy. Efa niditra tao amin'ny tokantranontsika Jesosy ry havana. Efa nampandalo ny fahatsarany rehetra izy. Tsy androny Mosesy tsony zao, tsy androny Abrahama tsony zao, fa androny Jesosy efa nanao fanekena vaovao, satria malala eo masony ianao. Araka ny teniny, zao ny atongavako, mba tsy tiako isovery na dia anankiray aza. Ary zay ny programan'i Jesosy ry havana. Tokantrano sambatra, tokantrano anaovana fanekena ohatry Andriamanitra, ary rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zay ny mahafatifaty an'i Jesosy. Raha eo, tiako ireo mba ahitany voninahitro. Mba teo eo amin'izany fanekena vaovao zany ve ianao? Zany ny atony hahavelomanao, zany mbola hitsangananao, fa hanao fanekena vaovao ny amin'ny tokantranonao Jesosy. Lay Andriamanitra tsy mba manosoboan-tanana, lay Andriamanitra tsy mba manilikilika, lay Andriamanitra tsy mba mandatsa ry havana, fa zay rehetra manatona ozy tsy mba misy laviko. Ianao zay tonga eto ianao sy ny ankonanao manompo an'Andriamanitra, miantora amin'Andriamanitra, fa ho hitanao ny voninahitry ny anarany. Efa nanasa Jesosy, efa niditra teo amin'ny fiainantsika. Androany indray izy manasa antsika tsiraray avy. Fa ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia tahaka ny fampakarambadiny zanany lahy, tahaka ny mpampakatra sy ny ampakarina. Inona ry havana ny dikan'izany? Efa vita ozy izy ny omboko, efa voavony ny omboko, ary efa novonona ny nafahiko. Iza ny tiana ho ambara amin'izany? Iza ny tiana ho tenenina sy ho tondrona amin'izany? Jesosy ry havana. Efa vita ny Jesosy ny famonjena. Zay rehetra nanandevo anao, zay rehetra namatotra anao, zay rehetra namotika anao, efa resiny Jesosy teo ambony azo fijaliana zany. Ianao zay tonga eto androany, ianao zay manatrika eto androany, tadidio manomboka androany, olonafaka ianao. Olonafaka ianao. Ary zao ry havana ny tena fahamarinana, tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy, fa nitsangana tamin'ny fahafatesana. Zay ny tena marina. Satria misy olona mitsangana fotsiny, betsaka nyrentsika mitsangana izy, inona ny fiatraikany amin'ny fiainan'ny olona. Fa ny fisanganan'i Jesosy amin'ny maty, amin'ny fahafatesana, zay karaza-pahafatesana ao amin'ny tokantranonao, zay karaza-pahafatesana ao amin'ny fiainanao, rehefa Jesosy no mijoro, miteny fotsiny izy, mitsangana, fa izany fananganana maty sy fiainana, zay mino ahy na dia maty aza velona indray. Ary zany ny fanekena vaovao ry havana, tsarovo mandrakarivo zany. Ka zay nanandevo anao, zay nangeja anao, zay farany lalina indrindra aza, efa resiny Jesosy ny fasana. Olona mpandresy ianao, ary manoatra noho ny mpandresy miaraka amin'i Jesosy. Atao vazoantoko amin'ny fiainanao zany. Ka tsy tanondrika mandrakarivo zao, ninina ady manjoanao, ninina zavatra lalovanao, fantaro fa efa nandresy ho anao Jesosy. Efa nandresy ny tokantranonao Jesosy, ary io no nasan'i Jesosy ianao. Aoka ny fahafahanao, tsy hoentinao any amin'ny adalana tsy noho Jesosy. Manasanao ny tompo androany, efa vonona ny nahandro, efa maty Jesosy. Izao ny filazany, antsoiny ny olona rehetra ho ao amin'ny fampakarambady. Antsoiny ny olona rehetra ho ao amin'ny fampakarambady. Efa vita ny Jesosy ny fanekena, efa nalatsa no anao ny rano, ary tsy misy raha ho alatsaka intsony ho amarinina intsony, satria tsy misy fisoroana azo mbiasana intsony afa-tsy zay vita ny Jesosy teo ambony azo fijaliana. Manamarina anao ny rahan'i Jesosy ry havana, ka aza mitady raha hafa intsony anavotra anao, fa Jesosy efa nividy ny ainao, efa nividy ny fahafatesanao, mba handraisanao fiainana mandrakizay, mba hidiranao amin'ilay Jerosalema vaovao. Ankehitriny ary eto amin'ity toeran'ity androany, na ny ankohonana na ny fianakaviana rehetra zay tonga eto manasanao Jesosy, tahaka an'izay nidiran'i Jesosy tao anatin'ny tokantrano ho Andriamanitra ny isam-pianakaviana sy ny ankohonana, no anasany koa androany atsika tsiraray avy. Omeny Jesosy fanasany ianao zay tonga eto androany. Ny fanontaniana manao hoe handray ny fanasana va ianao androany? Andray ny antson'i Jesosy ve ianao androany? Fa raha mamaky ny texte tsika ry havana, dia zao ny zavatra mitranga. Rehefa natsona ny olona anankiray ampidiro ao amin'ny fanasana izy, dia ahoana ny filazany?
voavina pakabady aho ka leo aloha mba hijery an'le vadiko fa masiny ianao zato sy hoany oko ny anankiray tongava mifanasany Jesosy tongava mifanasany fampakaram-bady rehefa natsony ny anankiray dia hoy ko ny anankiray mbola vao nividy tany aho aleo aho mba hijery ny tany ko lefa sao misy mangalatra fa sarotra zao ny fiainana fa tsy handeha Jesosy tenena izy fa tsy hoany masiny ianao inona ny aton'izany zavatra zany ry havana ary io ny voalaza eto manao hoe rehefa nisotro ny olona dia mamo inona ny dikan'izany ry havana feny fanahina loatra amin'izao fiainan'izao ny olona ary io no amboaran'i Jesosy azave sarana ny fonareo ny amin'ny fahamamona mitandremanareo fa sao dia vesara ny fisotrotoka tsy ilay fisotrotoka loatra fa ny fanahina amin'izao fiainan'izao ka hoe mamelanao aloha Jesosy misotra anao fa navita ny fianjakazany ianao navitana teo ambony azy fijaliana ianao fa mbola maro ny mampierika mbola maro ny manahirana Jesosy miditra eo amin'ny fiainanao ve ny lavinao androany ry havana raha mamoanao Jesosy tonga eny aminao ny fanasana androany andray ny fanasana ve ianao hiditra ny fampakaram-badiny zanak'ondry ny eny amin'izao tontolo izao ry havana rehefa manasa ny olona manan-katao ihany no asaina ny olona tsy hanala baraka ny fanasana ihany no asaina fa ny olona mavomavo atao inona dingan'ny olona tsy fantatry ny olona akory aza fa ao amin'i Jesosy ry havana tsy mba mamitaka tsy mba manosy boatanana fa ny azy indray dia zao antsony olona rehetra ho ao amin'ny fampakaram-badiny fanasan'Andriamanitra satria ny tanjon'i Jesosy mba ho tonga amin'ilay fampakaram-badiny zanak'ondry ianao tandremo ry havana fa hoy ny ray aman-dreny ray mandeha ao an-danitra ao mivadika n'inona mivadika ny sezan'ny Jodasy mivadika ny sezan'ny Jodasy na dia ao am-pihinanana ihany aza satria mahina very amin'ny fanahina very amin'ny zavatra manamelo tena fa efa nanavitra anao Jesosy tsy misy fanameloana ntsony amin'ny Kristy ary zany nanomezany rany raha tsara lavitra fanekena vaovao any tsirairay avy ka zay rehetra misotra amin'izany dia mahita fitsarana eo amin'ny fiainana ary fitsarana mandrakizay raiso Jesosy ry havana ekeo ny fanasany maneky amin'izay andran'i Jesosy ianao maneky amin'izay ampanaovony Jesosy ianao fa efa nanavitra anao izy voaomana ho anao ny fandresera voaomana ho anao ny fampakaram-badiny zanak'ondry Jesosy efa niteny anao aza matahotra aza merikerika foana fa momba anao aho mitazona anao amin'ny tanakavanany fahamarinao ka ho Jesosy ka naizanaiza misy anao ny rahako aza nafoko anao ny momba rehetra aza nafoko anao zao niteneniko aminao raha zany raketany fitiavanao amonjy anao aho satria ny antony tsy misy maharombaka raiso ary zany fanasan'Andriamanitra izany mandalo ny fiainana efa akaiky Jesosy tsarovo zay niaretany taminao tsarovo zay efa nomeny anao ho avy zao ny taona ry havana zao ny fitentsika manao hoe Jesosy ho avy indray ty ny taona ty taona ty tsisy mangirana mihitsy na dia hoe ny herin'ny tenin'Andriamanitra azy tsy miova ny herin'ny tenin'Andriamanitra ry havana fa ianao ny tsy mino ianao ny tsy mahalala ny fahalebiazan'Andriamanitra fa zao ny teneniny andefa ny teniko aho andefa ny teniko aho anafaka anao fa ainao an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofondrehetra fa zay rehetra nanandrana ny divay dia nahita fitsarana nahita famelombelomana ka mbola nitady an'izany ray mandeha tsarovy ry havana fa ny taona zay ohatrehantsika tsy ny taona ny mampiova ny fiainanao 22 tsika zao 23 afaka ray volana fa ndraindray tsika manao hoe engane ty taona ty mba ninona tsy ny taona mitondra ininona ho anao fa Jesosy raisinao Jesosy miditra eo amin'ny fiainanao mampiova ny fiainanao rehetra andramo ka izaho fa voninahitra ny eo an'Andriamanitra ririany fa mitsika kosa ny fiadanana sy ny fanekena ny tenin'Andriamanitra andraisantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany voninahitry ny anarany miandry atsika Jesosy mandre an'izany tenin'Andriamanitra izany ianao androany ry havana sarobidy aminao ve zany fanekena fa tia matotra anao ndray Jesosy tsy mijery ny fahalemenao izy ny olona raha mijery anao mangarika anao
ny olona raha mijery anao miavonavina aminao fa Jesosy tsy mba mijery zay tsanganana fa mijery ny ao anatin'ny fonao fa zao ny voalazany ny fotorotoro tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsinina saka izany mpanota Jesosy tsy mba miavona ampo Jesosy ry havana andeha hitodika amin'Andriamanitra isika ny andiny voalohany ampipetrahany ary ny andiny faharoa mitsangantsika 7:7 ry saka izany mpanota fantatrao ny zanakao. Samy mieritreritra n'izany ten'Andriamanitra zany ao anatin'ny ravany ry saka izany mpanota fantatrao ny zanakao fa malemy mora lavo Jesosy ka mangataka aminao antsoy Jesosy manao hoe ka mbatotio ao Jesosy ka ianao ny vavakay antsoy ndray mandeha Jesosy mbatodio ao Jesosy ka ianao ny vavakay sangantsika amin'ny andiny faharoa raha mitombo ny arena no ny fanambinanao Jesosy na matanjaka zany tena Jesosy no ny fitahianao ataovy mafy ny feoanao teneny Jesosy mba tantanao Jesosy sao tsy mahalalanao azy Jesosy mba tantanao Jesosy sao tsy mahalalanao manasanao Jesosy ry havana azany eo akaikinao nijerenao fa efa fahitanao eo azany vadinao nijerenao fa efa mahazatra anao eo fa ny zavatra mahazatra tsy misy vidiny ry havana fa Jesosy tsy mba mahazatra fa mahatahotra izy fa efa nanomeny rano anao izy ataovy ny vavaka ao ry havana rena izy Jesosy ny teninao mampanantenanay fandriamanitra fitiavana tokoa ianao ka mahay mandamina ny zavatra rehetra fa rehefa ianao tokoa no mijoro Jesosy naizanahy izay ijoronao ary naizanahy izay sehonao zao ny fahamarinana tsy maintsy tsy misy fahavelomanao tsy maintsy tsy misy fanantenanao ary tsy averanao afabaraka zay rehetra mandray anao Jesosy izay ny tsy mahalalanao vokatra ny fitambesara ny ady tsaina sy ny fahoriana ety amin'izao tontolo izao Jesosy satria variana amin'ny hohanina variana amin'ny fitatiavam-bola variana amin'ny zavatra maro samihafa dia hoy ianao hoe maro erehana ianareo androany Jesosy nanokatra ny masom-panany tsiraray avy ianao zay tonga eto androany ary nizaniza miaino anao androany nanome fanasana azy indray ianao ary nanome fanantenana azy Jesosy androany satria fantatro ny momba ny tsiraray avy Andriamanitra mandinika ny fo sy ny voy ianao ka mamantatra ny olona eny alavitra eny fa naizanaiza misy anay fantatrao ny tsangananay fantatrao ny fiodiranay fantatrao ny momba nay tsiraray avy Jesosy ary ny volondohanay azany vao isanao Jesosy
fantatrao loatra ny ady tsainy tsy raray avy Jesosy mafy ane zany hoe afabaraka amin'ny fanasana zany tsy te hijery masolona ane zany Jesosy fa zay koa Jesosy na de fafahambaraka aza vokatry ny fahotanay vokatry ny faharatsianay vokatry ny adalanay indro anao nitsotra ny tananao de hoy ianao hoe hanao fanekena vaovao aminao andro any tsy amelanao irery andro any satria tiako ianao malala eo masoko ianao tsy ho an'ny anjelo ny ranalatsaka teo ambony azy fijaliana Jesosy fa ho an'ny mpanota tahaka anay ary tsy hoe saiky nanota fa tena mpanota Jesosy ary zany ny tena diplomanay Jesosy ty ambany masoandro kanefa rehefa nijery anay ianao tsy mba nangarika anay Jesosy tsy mba niteny hoe andray ty vitanao de namadika teo ambony azy fijaliana ve ianao satria isaky ny manombo anao manao ratsy de manombo anao ambony azy fijaliana sanatria Jesosy manara loatra ny famonramponao zay sanatria Jesosy fa noho ny amin'ny teninao Jesosy manao hoe zany tsy tonga hiantsony mariny fa ny mpanota hibebaka tsy hoe saika nanota zay fa tena mpanota Jesosy fa lay masom-pitiavana ho androany tsy nijery ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahana anay tsy hoe fampiraraha-mpanota ianao fa tena sakaizany mpanota Jesosy ary tsy mahafoy anay ary tsy mandao anay ary zany mbola namezana fanasana androany ho an'ny tsiraray avy zay tonga sy miainy eto naizanaiza misy azy ka hitenenanao androany manao hoe anaka tianao any ahy ary hivavaka ao anao mba tsy ho levona ny finoanao satria ny tena marina de zao tiako hita ny voninahitra ianao makasitraka Jesosy tehirizo ary zay fa tsy mahatahiry tena Jesosy ary mivavao anay mba tsy ho levona ny finoanay zay nanandevo anay taloha zay namatotra anay taloha tsy ampanay loatra ny tenin'ny soratra masina hoe rehefa ny zanaka ny manafaka ho afaka tokoa izay olona afaka izay eto Jesosy olona afaka izay afaka tamin'ny zavatra rehetra afaka tamin'ny nandevo anay tsiraray avy satria velona ny mpanavitra anay izy ny nanavitra anay tamin'ny ozony lalàna ka nitenenany manao hoe afaka ianao tsy manameloka anao intsony aho fa amin'izao sisy izao aza manota intsony Davida aza Jesosy nibitaka sy ny totorebika ny Davida vao nitenenina fotsiny hoe voasarona ny fahotany maika mola nitenenanao lay nanaovana fanekena taminay Jesosy manao hoe tahaky ny zavona amin'ny maraina no andevonako ny fahotanao ka tsisy ho tsarovako intsony fa raha miaiky ny fahotanao ianao de matoky somarina fa melanao reriko nelokao rehetra Jesosy ka zay ny nangatanay famorampo sy fiantrana avy aminao satria mpamonjy moraza amin'ny fahoriana ianao Jesosy ianao ihany nijerenay ianao ihany nifantohanay fa ianao le tsy mba mandatsa ary zany naresy lahatra amin'ny Petera Jesosy manao hoe ho any amin'iza moa aho Jesosy ny eo akaikinao ny mahatsara anay ahoana moa zay Jesosy ny tsy totorebika ahoana koa zay ny tsy faly vokatry ny famonjenao tsy ny asa vitanay tsy ny fibebanay tsy niezaka azy ataonay fa fahasoavana no namonjenanay de noho ny asa mpamonjena vitanao rery Jesosy teo ambony azy fijaliana ka nanamarina anay maim-pona tamin'ny rahanao androany zay noho ny fifalianay satria olona afaka olona voavonjy de mba hiara hika amin'ny lanitra manao hoe ohatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova iloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino n'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika zay notoritorona tamin'ny fanay masina nateraky Marie Virgine nijalina nampaka potomponato nomboana tamin'ny azy fijaliana matsika naleviny nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka kavan'Andriamanitra ray tsy toa avy any eviny tsara ny velona sy maty mino ny fanay masina ny fiangonana masina maneranao n'izao tontolo izao ny fimbonany olona masina ny fiamanankeloka ny fitsanganany tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen ianao zay vonina ny anompan'i Jesosy mba tsy ho tanteraka hoe tsy naman'izay miembotra fa andray an'izany fanasan'Andriamanitra izany androany andeha ataontsika voady ny raha fahavalo amin'ny sivifolo sy roanjato ny andenin'ny voalohany ihany hoe aina ny fetra ry tompo-mpanjaka aina ny fetra narahako anao
mafy tsara ny feoana hoeniny Jesosy. Aina ny fetrana rahako anao ka ny faneva tsy maintsy ho zaka, ny fanompona tsy maintsy atao. Eto izay milanja faneva zay azo zana navotanana ansitrako nanoloranay tena tano zany voady zany fa tsy mba mitaka anao koa Jesosy na oviana fa ny azony teniny rehefa endeny dia ho tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ririany. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Misaotra ny pastera zany fampahirezana manokana ny diakonina zany sy izay tokantrano rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra isika. Reto koa misy tokantrano ipoirany reto mpanompon'Andriamanitra 30 reto mankalaza tsinkeritaona samihafa amin'izao fidirana voalohany izao. Vakina ampanajana Andriamatoa sy Ramatoisany misy ankizy ihany koa. Raha olon'Irina Fanjamalala, raha Velson Indry samy tsingeritaona tamin'ny 20 Desambra teo. Raha Kotonena Emile Noelson feno 27 taona tamin'ny 10 Desambra. Raha Zafindranoro lalao Mariette sa Ariette le soratra ohatran'ny H na M tamin'ny 7 Desambra. Raha Andrianaivo manana ny Antafaniry Arvony. Raha Miadamanana Toky Arena raiky mifolo tamin'ny 2 Desambra. Andria Misaina Fiobina Mioty gataka fahaizana tamin'ny 7 Desambra teo tsingeritaona naterany. Raha Zafindraibe Ertina tsingeritaona tamin'ny 2 Desambra teo. Raha Miadamanana Tokony Arena feno 12 taona androany. Ndriananjato voery sy razana maefa anta 30 taona mariazy. Raha Elively Miangody Vaniala feno eritaona. Ndriananta Tovoery 17 taona. Raha tsy manosika Mamilalaina 13 taona androany. Raha Koto Malala Christian Entsofy Obina tamin'ny 4 Desambra. Raha Koto Malala Mandasignaina Fitahina 5 tamin'ny 5 Desambra tao mangataka hira Jesosy apetrako aminao izy. Raha Zafindramanana Farasoa tsingeritaona tamin'ny 10 Desambra. Raha Andrianomanana Olivia 13 taona androany. Raha Betokotany Arena Jonathan tsingeritaona naterana. Andrianatenaina Luciana 30 taona tamin'ny 20 Desambra. Raha Lanson Hianterana Kandi tsingeritaona androany. Raha Vonjy Arvely Pierrety tsingeritaona tamin'ny 10 Desambra. Raha Faran'Irina Avoniary sarotsarotra vakina 17 taona tamin'ny 20 Desambra. Raha Zao Arnoro Farasoa 70 taona tamin'ny 7 Desambra. Tsingeritaona mariazy Raha Koto Mandimy Emile sy Raha Sony Mentsanahary Ravo 20 taona mariazy tamin'ny 7 Desambra. Raha Zafy Arso Tendry Fitahina 10 taona tamin'ny 3 Desambra. Raha Koto Niena Emile Noelson ifatiry amin'olona teo. Raha Koto Malala Nomena Patricia ary feno 17 taona.
raha koa to ary mbola nirina Iusain tamin'ny 9 décembre ten'Andriamanitra Isaia 7:20 farany amin'ny toko 7:20 fanomezana tsara indrindra avy amin'ny tompo Isaia 7:20 1:20 amin'ny page 685 ny anaran'i Jesosy. Raha izao ny fanekeko aminy ho Jehova, hifanahiko izay eo aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao, dia tsy ala mivavanao na mivavan'ny taranakao na mivavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao koa mandrakizay ho Jehova. Amen. Hitsangana hivavaka ny fiangonana. Manondrika ny lohanay manome voninahitra anao Andriamanitra. Manoloana ny tombonandro mpavelomana ny benao reto ray aman-dreny mahazo taona tokoa 70 taona. Saotra Jesosy, tsy namela azy ireo irery tamin'ny ady na trehina tao amin'ny fiainana, ianao malala izao vanim-potoana eny ianao izao, ary ny fahasalamana izay ny lafo vidy indrindra nefa mbola navelanao isitraka an'izany ireo mpanomponao ireo. Saotra Jesosy, mbola hitahiry ny finoany ianao, mbola miazy tombonandro mpavelomana, mbola miazy falava velona Jesosy. Ao koa ireo manatsingeron-taona naterahana, tsingeron-taona fanambadiana maro samihafa, zanakao asan'ny tananao ny Jesosy, adidinao samy rereo fa izay ny fidinao ny mpanomponao, tsy mba harianao angatana aminao Jesosy, tafioniery avy aminao foana. Ary indrindra Jesosy, aza velo tafasaraka aminao, mare zany teninao zany zay Jesosy, tokantrano kristianina natao hanompo anao, andova fiainana mandrakizay nefa koa natao hanompo anao, mba tsy hisinto amin'ny fanomponanao Jesosy. Reo mpanomponao reo nandray aman-drenireo zaza nakalaza tsingerin-taonireo zao, dia ho anoloanany aorinan'io Jesosy ho avisako havanany, ary andre foana ny feonao ianao ity ny lalana ka ezory. Misaotra Jesosy eo, dia rena mandrakizay ny anarano angatany izany vavaka izany, na dia izay tsy nahatonga anaran'ny tompo mbo tsarovanao satria Andriamanitra isam-pianakaviana ianao. Saotra Jesosy eo, dia rena mandrakizay ny anaranao eo. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Dia miarabantsika rehetra indray ry havana fa faraparana ny taona tsara foana isan'andro ny miona amin'ny tompo. Ahoana ny fijerinao azy Jesosy? Inona ny tsara vitako taminao? Inona ny mampalahelo anao? Raha mahavita an'izany anie antsika dia ny tompo mihitsy no milaza hoe hitoetra ao anatinareo sady hanamboatra izy manaisitra izy ary manatsara. Mba ataovy zany amin'izao faraparany taona izao araka ny toriteny izay nomeny tompo farany teny hoe mba fotoana ionana amin'ny tompo. Izy no hiteny, izy no ananatra, izy no manome valim-bavaka araka ny teniny hoe zaza terena anaraka ny sitraponao. Ka dia izay mbola apetrako aminareo rehetra alohan'ny tompo mba hiasa indray amin'izao farany Desambra izao. Ny faharoa izay mahafinaritra indrindra dia izao efa misokatra izao ny 4e étage, tehaka ao an-tompontsika aloha amin'izany rehetrarehetra izany. Saotra tompo. Tsara, mahafinaritra mijery azy. Fa dia mbola ezaka kely tsika fa mbola misy trosa kely, izany hoe nezany izy zany manao hoe aleo vitainay mihitsy izy fa izay trosa kely eo dia alohan'ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra fa trosa kely 20 tapitra isariary sisa 60 millions de francs zany zay sisa. Ka dia mangataka tsika mbola tsy hoe akory hoe ny farany iny dia mijanona, fa raha mbola misy azontsika atao dia mbola manala trosa kely an'izay tsika dia tena afaka ny trosa mandra-pavita ny farany taona. Tolotra nydrakitra ho an'ny tompo ary tsika izay manome am-pifaliana. Mbola misy 10 minitra ny sekondenady. Ay dia efa miteny azy zay fa
Pitsabary ay dia minitra sikolalady zany zao a vao manao rakitra isika aloha dia aorianan'izay kio a farana mony taona ka dia tsy maintsy mamara-parana daholo talenta rehetra pitsabary anankiray a mba hiteniny a rehefa avy eo. Sao tsika dia tonga amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady Sao tsika dia tonga amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady angatahana hitsangana ny dekona mpampianatra mpianatra sekoly alahady rehetra. Ataontsika ny hira 420 sy 700. Efatra amby 20 sy 700. Fotoanany 10 minitra ka mangataka anao a Jesosy a sakafo mifona tsirairay avy ho tany lona ka andriny teninao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Petrakitsika. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana androany raka izy a dia izay hitantsika ao amin'ny Romanina toko 12. Zany Romanina zany a dia any amin'ny testameta vaovao. Romanina toko 12 a ny andiny 19 tapany a dia mitsambikitsika any amin'ny andiny a 19 any amin'ny pazy a 166. Rehefa hita dia vakiko a amin'ny anaran'i Jesosy. Miraisa saina aza mihevitra izay avy navonana. Raha azo atao dia ataovy izay havananareo a amin'ny olona rehetra. Tantara kely avy hatrany raka izy no hoentina namafisana izany tenin'Andriamanitra izany. Ny lohateny tantara kelyntsika dia ireo fitaovan'angam-pandrafitra. Tao amin'ny tanàna kely iray tao Betlehema no trano ity tantara ity. Tao amin'ny efitrano fiasam-pandrafitra anankiray dia nanao fivoriana ireo fitaovam-piasany rehetra. Ary nafana fosina naharitra sy nafana tokoa ny fivoriana ary nafana fo ny sasatsasany tamin'ireto fitaovam-piasany reto. Ny hevi-dehibe tamin'izany moa dia ny aniliana tsobokambany ireo fitaovana sasatsasany ao amin'ny fikambanan'izy ireo ka toy izao ny sationan-dresaka. Aleo esorina atao amin'ny fikambanana mihitsy tsy ho faralahintsika e. Jerenge ity nifiny maranitra be sady manahirana mihitsy migidrangila manahirana mihitsy izy rehefa miasa. Ary miteraka fahasorenana ao antsika mihitsy ty toetrany tsy mitsitsitsitsy ty fa tonga dia manapatapaka avy hatrany. Marina izany hoy ny hafa. Ianao koa ry maritoa ianao koa dia miala atao amin'ny fikambanana ianao fa mitondra kapokapoka sy tabataba izay tsy izy. Le fiasanao mihitsy ny tena manahirana e, indrindra rehefa miaraka amin'ny fantsika. Impiry moa izay ny tompontsika no tsy naratra mafy vokatry ny nataonao. Mangony fotsiny ireo lavadavaka eny amin'ny rindrina izay tena manaratsy endrika tokoa. Mety aminareo roa reto dia miala. Ianareo koa ry papier vert sy ry rabot mitondra loto atao amin'ny fikambanana ianareo. Farany dia nandray fitenenana le fitaovana tery amin'ny sisisisin-databatra hoe ianareo rehetra izay manaratsy ny namantsika ireo izay koa nge mahita fa misy tsinonareo reo e. Ianao io fotsiny izao ry masinika azo ngidrangila avoakanao rehefa miasa ianao. Tena tsy mahafaly anay saingy tsy miteny izay fa mandefitra fa tsika rehetrarehetra izao dia ilangam-pandrafitra avokoa. Dia niaran-dredona rehetra dia nagina ny rehetra ry havana raha dia niaran-dredona hoe marina ny voalazanao. Tapaka koa ny fivoriana fa tonga tampoka ingam-pandrafitra. Avy hatrany ty farany dia niasa mafy fa nisy komandy tsy maintsy hovitany dia nakahazo izy dia nampiasainy daholo reto fitaovana ny fanaratsy rehetrarehetra reto. Dia afaka andro vitsivitsy akory ny hafaliana ingam-pandrafitra fa
rehefa vita le finanam-bilona na rehefa avao izy afaka andro vitsivitsy fa nandraisana ny zanak'Andriamanitra le finanam-bilona izay namboariny dia mba falo ohatr'izany koa reto fitaovana amin'ny fanaratsy reto fa mba nampiasaina izy ireo andraisana ny zanak'Andriamanitra. Ny afatra amin'izany rakizy sika ry mpianatra sekoly alahady malala marina fa mety misy mahasosotra ireo mpiray kilasy amintsika nefa tsy vahaolana ny fanoliana azy ireo na mitady hevitra miaraka amin'ny hafa na tanterahan'izany fa na isika ireo ary na izana ianao dia samy misy tsinony daholo. Tsy ilaina mifanaratsy rakizy fa matotsika nampiarahan'Andriamanitra ao amin'ny sampana iray ny ray fiangonana dia misy tanjon'Andriamanitra ao mba hahafaly azy hahafaly ianao hahafaly andreo namanao. Manahoana moa ny hafaliana rakizy rehefa tonga ny fampisehoana arbre de Noël? Tena ao anatiny mihitsy tsika zao ka aoka ianao mba ho mpianatra sekoly alahady mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba ampiseho talenta hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Jesosy esory ato anatinay ny toetra fanoliana ny hafa mba ho tanteraka ny fifalianao sy ny fifalianay. Voninahitra manao irery ihany amen. Navava-makilaza zany sofina makiandreny atsika dia hoy ny teny soratra masina manao hoe ankehitriny dia retelo eto mitoetra finoana fanantenana fitiavana finoana ny lehibe indrindra amin'ireo ary fitiavana ny zava-dehibe asa tsy arambavaka veromonka ametraka kely ny fotoana am-pelatan'Andriamanitra aloha izahay. Endry Andriamanitra ray misotranao zay ny tantanan'ireto mpanompo mambo be tonga eto amin'ny tempolinao ankehitriny dia hanandratra ny kolotsaina mamalagasy eto izay tompo ireto ny andia diary tadidy aneon'ny taleta ny tamason'ny vahoaka eto ny anomboan'ny fotoana rehetra izay mbola ho tanterahany ho tanteraka aminy aneny tenao manao hoe kely ny andoanao ary lehibe no hafaranao ametraka ny teny rehetra am-pelatanany ianao misaotra ray eo amen. Tonga tsy miaraba ny tompoko namantesitra lasa tsy manao velomana mansosotra fa ary miaraba antsika rehetra mpanompon'Andriamanitra tonga eto amin'izao fotoana izao. Ela tokoa zay heritaona ny tsiniona antsika nisy fanatsarana kely ny fampianarana kapary tato amin'ny FPVM ka ireto ny andiadiary tadidy fito mianaday izy ireo fa ny telo tsy tonga noho ny adidy manandraikitra sy fotoana maro ny tsy miara-tonga tongobaly tsy miara-mamindra ny fitombita tsy maleny sampina misy manantena fa ireo dia amboa maefa hatrea mavita ka omeko anazy ny fitenenana mba ny eo ny tenenatra. Tomboko lahy sy tomboko vavy, ny afo tsy mandao ny toko, ny toko tsy mandao ny vilany tsy mandao ny sakafo tsy mandao ny vava tsy mandao ny teny, fa ny fitenenana kosa tsy mandao ny azafady, ka manao azafady aho tomboko lahy sy tomboko vavy, fa hiteny manoloana anareo amin'izao fampiarana izao. Izao anie tsy rony kiraro mangirana fitondra mianjaika fa kapakapa fanaovana maika, tsy nronako fanaody avy zanana fa nirona angivo mangidy mangananganana, fa teny nomena ny aika mahasolanga fa raha tsy nomena dia mahajoka. Nefa nanomena azy any andahatra dia tena fiavindreny ombitsamba aho ka nisaka mandry anoto miarina fa mba hialatsiny ihany. Fitenenana koa toy rafy biriky ka natsara lasitra aza mety misy tapaka toy natody akotrika tsy maintsy misy mandamoka atondra koa nareo ray aman-dreny izay tokana an-danitra tsy ho amatany nareo zokobetoa ray izay hiditra aminy miantoka amin'ny vohitra hidy mavady miantoka ny alina ianareo mitovy saranga izay mamiratra toy ny kintana maranitra toy ny lefona ianareo sandry zanaka izay ndrarataona fa zoky kosa rapalina sarapahendrena izay endriam-bavilanitra izay amparafilaza fa raha tapom-boninahitra satria kitapon'ny fonosana loharan'ny poirana ary ondany raketana. Raha afaka tsy fanala ny vava
satria izao va nanala ianareo tsy nitazona raha afaka mifondry fanala amin'ny molotra satria izao va niady lavaka ianareo ny nanotrana dia mazava ny lalaka izorana maivana ny teny ambara nefa ny asina sy arahaba dia tsy fikobona anaty akanjo na famatsanjorin-damba fa tokony atolotra ireo andriam-panana azy avy. Manaraka izany ny renirano tsy metsa ny itasy, ny farihy tsy metsa ny kiopa, ny renirano tsy metsa ny kiopa, ny farihy tsy metsa ny tasy, ny aretina tsy metsa ny boka, ny avo tsy metsa n'Andriamanitra. Ko atolotra azy rery ny saotra ny dera ny azy ary ny voninahitra. Manaraka izany ny kibo nanakavana, ny loha nanatompo ary ny fiangonana FEM manana mpitondra ka tsy avahako toy ny ketsa na sosiritiko toy ny volo ireo mpitondra isan'ambaratongany fa samy men'Andriamanitra hevitra trany mba hiadan'ny ambany lanitra. Ary ireo mpivavaka ato amin'ny FPVM izay atopisiny izao fiangonana izao tsy ho rovi-damba ririnina ny anareo, tsy ho ravata fahavaratra, tsy ho vaky vilany fararana fa isika rehetra izay manatsika eto kosa ny araba-tolotra anareo dia ataoko toy ny arabam-baratra ka ny any am-pasana sisa tsy mandeha araba tompoky lahy araba tompoky vavy. Hitady any anareo ahita hikatsaka azo arena, amboly avokatra, iompy avanina, hivarotra azo tombony, ny mpiasa hisondro voninahitra, ny mpianatra ho tojo ny tanjony iriny. Eny zay no ela tompoko lamba napetraka ao ambony raraisina, ny varavarana ny dina mora hovaina ary ny ombonam-pandriana mora foazina, ny teny napetraka mora tsarona ka ny teny napetraka tamiko tsy hovaiko endrika amam-bika fa ataoko toy ny vato na telom-bay ka tsy hovaiko endrika amam-bika fa ataoko tokony vato na telom-bay tompoko. Eny voalohany amin'izany dia ny fisaoran'ny avosy antsika mpianatra tao anatin'ny fianarana kabary satria tsika no safidy tao anatin'izany ka dia misaotra betsaka erapo eratsaina hony. Maro tokoa hony manko ny soratr'omby fa ny sady ny tena marivaka ary maro ny hazo fa mifara mamindrindra, maro ny fampianarana fa tato ny safidianantsika. Faharoa manaraka izany misaotra antsika ihany koa aho manaova fampiarana no toy izao mba ahafahantsika mampita ny hafatra izay kendrentsika. Eny izay mijery tokoa no mahita ary izay mangataka no mahazo, izay mihinana ihany no voky ary izay mandeha ny tonga ary izay manao fampiarana ihany no mahay. Fahatelo manaraka izany misaotra anao ary mpanabe, eny nareo fiangonana ihany koa satria natao ary ny fitiavanay tehinan-kena ny velona hony tsy mafanaikitra, natao ary ny fitiavana te hitsakotsako ny endo-malala tsy dia fitsoka ary natao ary ny fitiavanay te hikabary raha tsy teo ianao dia zava-poana ihany zany. Valim-pitiavana omenay anareo dia hoentinay ao anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina zavatra izay noratovinay teto ka mampitainay atsaka sy andavan'izany. Fahaefatra manaraka izay ianao ray aman-dreny pasitera izay tononiko manokana eto, eny vovonana ediny lohany varivary ediny ny tafony totona fotsy nandro namatsaka izao fitoam-pivavahana izao. Eny ambin-java manasatra ny ianao hotojo izay irinao ary vivataina ifanatitra amin'reto ondry andrasanao ireto. Sika mpiara-mivavaka kosa izay tsy afakory isika fa ray ihany ary akanga tsiroa volo fa iray ho avo azo ny fanomezam-boninahitra tsirairay avy amin'Andriamanitra ny antsika. Eny hofaranako ny teny satria ny teny lava, ny tady lava hono misy mahazaka fa ny teny lava tsisy mahazaka ka ho antsika izay milomano ao anatin'ny kabary dia mitafifa endrena, mitafifa avononana hatrany hoentsika hanatanterantsika ny adidy amandraikitsika eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviantsika tsirairay avy. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.
tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha mahita ny tsipakandrisa ho no mahatsiahny dia manga fanao fahazaza. Raha rovo tamba ririnina mahatsiahny lafin'ny eny. Fa raha vaky vovonina fahavaratra mahatsiaro ny lafin'ny dada. Raha mijoro manoloana anareo ny tenako dia mahatsiaro ilay teny hoe izay namono omby no oka andrasa, izay namono voay no oka iravaka ny vangany, izay namono varavarana no oka nidy, izay nanokatra ny fotoana no oka marana. Ny veloma vavy antitra ho no ranomaso ny farany, ny veloma mpingo kosa paradisa ny farany, ny veloman'olon-drehetra fandraisan-tanana. Nefa ny tanako fohy tsy afaka handray ny tanantsika rehetra, ka osy olom-pifandraisan-tanana dia ritiako sika tompoko. Farany ramby atokantrano ono, ny fara rarà dia niditrano, ny fara etsiketsika dia torimaso, fara eto amintsika anio kosa ny fara rarà dia ny fanaovam-beloma, ny fara etsiketsika dia fametrahana dison'ny fotoana mandrakariva am-pialatan'Andriamanitra. Ka hoy aho manao hoe makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy. Dia samy tahin' Jesosy tsika mianakavy, makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy. Teka mafy amipikabaritsika dia ampasevana atsika fa ao amin'ny troisième étage eo misy ny fianarana zany dia mahavariana tokoa ka dia misaotra tompoko za faly manokana maheno an'izany fa isaky izay mifanao veloma hony mba tsy fiveloman'ny vavy antitra ka ranomaso ny fiafarana zay. Fa tsika rehefa mifanao veloma foana dia paradisa no jerena. Misaotra tompo, misaotra mankasitraka dia mitombo foana fahalalana. Tsy fantatra misy mpianatra firy moa zany mbola tsy nahafantatra zany hatramin'izao. Misaotra tompo dia notra rakitra antsika zay manome mpifaliana ihany, zany no ankasitran'Andriamanitra. Ny rakitra voalohany dia rakitra voalohany ihany amin'ny kitapo, fa ny amin'ny mpania kosa dia natolotra daholo ho an'ny dekona reo no miasa eo amin'ny fiangonana antsika maraina atoandro hariva mandritra ny ary androany no vokatra farany ankasitrantsika zany asan'ny dekona zany. Dia misaotra tompoko. Fitiavan Jehovah, fafitiavana mandrakizay no toetra eo aminy. Misaotran Jehovah lalandava, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy ho deraiky satria lehibe ny fitiavan Jehovah, fafitiavana mandrakizay no toetra eo aminy. Miara-mankalaza Jehovah, isika rehetra iara-ideran Jehovah, izany ireno sitrany satria lehibe ny hasoavany teto amin'ity tany ity. Miara-mankalaza Jehovah, isika rehetra iara-ideran Jehovah, izany ireno sitrany satria lehibe ny hasoavany teto amin'ity tany ity. Misaotran Jehovah lalandava, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy ho
hoderaiky satria lehibe ny fitiavan' Jehovah fa fitiavana mandraky zay no mitoetra eo aminy isaotran' Jehovah lalandava ao eo ambavako mandraka arivany fiderana azy hoderaiky satria lehibe ny fitiavan' Jehovah fa fitiavana mandraky zay no mitoetra eo aminy miara mankalaza an' Jehovah isika rehetra hiara hideran' Jehovah izany reno sitrany satria lehibe ny asoavany teto am'ty tanty miara mankalaza an' Jehovah isika rehetra hiara hideran' Jehovah izany reno sitrany satria lehibe ny asoavany teto am'ty tanty satria lehibe ny asoavany teto am'ty tanty satria lehibe ny asoavany teto am'ty tanty miarabantsika rehetra mianaran' Jesosy nahatratra ity alahady ity dia miaraba manokana antsika diakona koa amin'izao fanateram-bokatra izao Jesosy any hanafiry antsika amin'ny fanatanterana didy sy andraikitra napetraky ny tompo amintsika fampatsahivana ny vakitentsika anio dia eo amin'ny tantara voalohany toko 7 toy izao ny filazandrara voara eto amin'ny fiangonana antsika avy amin'ny Brown Diacona raisiny Brown Diacona raisiny Brown Diacona ho adidy ny mampitantsika ny gazety Antsoratra sy Ambava dia samy mampafantatra amin'ny fitombony aretina trangana aretina Covid-19 indrindra eto amin'ny faritra Analamanga ny ministera fampianarana dia efa nampilaza tamin'ny talian-tsekoly ny famerenana fampianarana ny hetsika sankana elanelana iray metatra sy fanaovana mpianatra ary vava-orona any amin'ny efitrano fianarana ary ny fanosorana gel hydroalcoolique amin'ny tanana eo am-pidirana faritry ny sekoly no isika maro dia maro eto amin'ny efitrano fampoam-pivavahana dia entanana isika mpiara-mivavaka sampana mivoroka tekomena mianatra mpiandry sy mpiomana mianatra mba hametraka ny ary vava-orona manomboka eo Ambavahady izany dia ho fiarovantsika tena sy ny mpiara-mivavaka indrindra ny ray aman-dreny lehibe izay mipetraka ato amin'ny FUB FPVM avy amin'ny fifoazana ilazana mborao amin'ny fifoazana tanànan-drano sy ny voamera izany tokony izay tarin'ny filoam-boamera ho tonga mivory ao amin'ny salle amin'ny rez-de-chaussée ny zoma 16 décembre 2022 amin'ny folo ramarena fa io fivirina fanaontsika isam-bolana araky ny tetiandro efa nosaina tamintsika manentana ny fahatongavantsika rehetra ary manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika avy amin'ny Brown Diacona fampafantarana avy amin'ny Brao voninahitra ao anay mampafantatra ny mpianakavy finoana FUB FPVM fanateram-bokatra 2022 avy amin'ny fikambanan'ny Diacona famaranana fanateram-bokatra eto amin'ny FUB anio alahady 11 décembre 2022 tontolo andro no anatanterana izy amin'ny fanateram-bokatra izany avy amin'ny firaizan'ny sampana ampantrana Antananandrano fifaliana ho any firaizan'ny sampana eto amin'ny fitandremana FPVM Antananandrano manasantsika mpiara-mivavaka ho tonga anatrika amin'ny fotoam-pangalazana fahateram-pamonjy toy izao ny fandaharam-potoana ny amin'izany alahady 1 décembre afafy alatsinainy 2 décembre Kadezo alahady 13 décembre Gaetama alarbi 14 décembre fefy alakamisy 15 décembre STKVM zoma 19 décembre SL4 sabotsy 17 décembre Lampe ala 18 décembre Sa alatsinainy 19 décembre Vondrom-pampianatra talata 20 décembre Tapitanemia alarbi 20 décembre Katezata alakamisy 20 décembre Fanantenana zoma 13 décembre Mim sabotsy 14 décembre CFF alahady 10 décembre azo noely mankasitraka tompoko avy amin'ny Katezata ilazana isika ray aman-dreny sy ny mpikambana Katezata rehetra fa fanamanana krismasy ny Katezata dia misy fianaran-kira ny ankizy kely isaky ny alarbi manomboka amin'ny alarbi 30 novembre 2022 izany izay manomboka amin'ny 2 hatramin'ny 4 sasany ariva amin'ny sary 306 ilazana ihany koa isika efa
efa mianatrira ny ankizy sy ny komity isaky ny alahady mety ho maraina mety ho hariva araky ny fandaminana koa satria efa tonga ny mpanompon'Andriamanitra dia anaraka anolotra ny rakitra isika. dia ampatsivona foantsika riavana fa mba ahitantsika ny tsirony teny io irio zay nomeny Jesosy atsika dia manao ny fetsika ihany tsika fa akipioany any masina hoe Jesosy jerena dia ho hitanao zany fitiavana zany tafakatra ao anatin'ny fonao mihitsy hoe misaotra Jesosy. Tsangantsika rehetra raha ilaza ny fitiavany amintsika ny tompo. Andraky izay toko no nitiavana ho avy ray tsy toko tsy namania araka ny hotako be fiatranao sy mamindrafo lehibe sy manakelyana nefa tenila zana milapana tsy aterire fa tena sitrapo nonina zanako izongako tiako maliko ianao Jehovah sambatra tetrika famanana anao andriko kokiko ianao miandria sauti satria tiakalo tiako mamiku ianao Jehovah sambatra tetrika famanana anao andriko kokiko ianao miandria izao ty satria anao tiatalo izao ty satria anao tiatalo izao ty satria anao tiatalo. Teka mafantombotsika faly zay amin'izany fitiavanao zany Jesosy tafalatsaka ao am-ponay fa tsy miova mihitsy ny fitiavanao nataonao zany teo amin'ny fianarany zanakay any amin'ny asanay tsirairay avy any amin'izay manahirana anay na tsy mangataka akory ary zay indraindray dia ho ianao hoe omeko anao na dia tsy nangatahanao azy zany na Andriamanitra fitiavana anao ka dia misaotra Jesosy natolotra eo anao Isao fandatitra izao Jesosy mety ho kely na be tsara ka zay nieritreretanao fa izay kosa Jesosy mahatsiaro fa ny mahatsiaro anao ny zava-dehibe fonay ho anao satria vokatra ny fonay niangatahako aminao mba mamindra fo any Madagasikara mamindra fo aminay tsirairay avy fa mpanota zay saotra Jesosy voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina 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 Jehovah tompony maro endrika tany rehetra petraka isika. Toisantsika famakiana voady avy amin'ny sampana fanantenana
fifaliana ho anay no mampafantatra antsika fiangonana fa misokatra indray fampidirana mpikambana vaovao eto anivon'ny sampana fanantenana ho anton pitaizana 2023 izany dia hanomboka ny alahady 9 novambra izao ary farana ny alahady 7 janoary taona 2020 manomboka ny 5 taona ny miakatra no afaka miditra ho mpikambana ary isaky ny alahady ariva mirora sasantolakandro amin'ny efitrano 318 riana fahatelo ny fotoam-pivoriana ny sampana fanantenana dia manana sata fototra hijoroana manokana dia ny miady sy mifady amin'ny fidorohana zava-mahadomelona koa manentana anao izahay tsy mbola anaty sampana ka maniry hiditra ho mpikambana ho tonga isoratra anarana isaky ny alahady fotoam-pivoriana manomboka amin'ny fotoana io ihany koa ny fanavaozana fisoratana anarana ho antsika mpikambana hatranainy ary farana ny alahady 10 desambra taona 2024 izany avy amin'ny sekoly alahady mianatra ny sekoly alahady aorinany fitaombavaka amin'ny fidora maraina izao fifaliana ho an'ny isany manasa antsika rehetra amin'ny krismasy maro loko sa izay ahitana fandraisana anjara ataon'ny ankizy rehetra manomboka amin'ny telo taona ka hatramin'ny mpianatra olon-dehibe ny alahady 12 desambra taona 2024 manomboka amin'ny roa sasany tolakandro amin'ny riana fahaefatra natao anio 12 desambra aorinan'ny fianarana AG ao amin'ny riana voalohany konditsiona mpampianatra ny brao ary ny dekona pia mba hanatrika izany anao fifaninanana hira faneva sy logo ny 12 taona ny sa koa toy izao ny mikazika izany hira faneva gadona maretina ahitana andalana telo fohy sy fiverenana hira mora azo iran'ny ankizy ahitana ny teny hoe sa na sekoly alahady sy mifaneva joba 87 ka na dia kely aza ny andohananao dia lehibe indrindra ny afaranao atao anaty CD ny tonony sy feo miaraka dia asiana feokira fotsiny koa atao anaty valopy lehibe A4 ny tonony sy ny CD ny tony kira sy CD ary atao anaty valopy fotsy kely ny anarana sy telefona ary misy sonisy fitomboka fanamarinana avy amin'ny pasteur na tony fiangonana FPVM misy anao tsy asiana marika afantarana ny mpifaninana ahitana loko maitso sy doré ahitana soratra hoe 20 taona sy hoe sa ahitana ny teny faneva joba 87 atao amin'ny taratasy fotsy A4 azo atao amin'ny ordinateur na amin'ny tanana afaka atao daholo na kely na lehibe atao anaty valopy lehibe A4 ny logo ary atao anaty valopy fotsy kely ny anarana sy telefona ary misy ny sony fitomboka fanamarinana avy amin'ny pasteur sy ny fiangonana FPVM nisy anao tsy asiana marika afantarana ny mpifaninana farafanaterana izany dia nzomaina 12 desambra 2024 amin'ny 10 ariva toerana branche secrétaire numéro 1 na fianarana sekoly alahady valana fifananana apetaka eo amin'ny petadrindrina ny 30 décembre 2022 famezana valosoa amin'ny ivo mifankalazana valosoa izay mahazo ny voalohany na logo na hira faneva dia ray hetsy ariary avy ny faharoa kosa dia 10 ariary avy na logo na hira faneva ny sanganasa izay manao fifananana rehetrarehetra dia mijanona ho an'ny sa ary azo ampiasaina avy amin'ny fikambanany zokiolo lantim-panampy ilazana ny zokiolo lantim-panahy fa ivory isika amin'ny zoma 9 desambra taona 2024 izao amin'ny 7 maraina ao amin'ny riana voalohany mifampilaza dia manantena fahatongavan'ny mpikambana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy amin'ny vaomerany katekomena ilazana isika katekomena groupe A sy groupe B fa fialan-tsasatry ny oely isika manomboka ny 10 desambra 2022 ny fidirana amin'ny taona vaovao dia ny 14 janvier 2023 amin'ny roora eto amin'ny riana ambany tahaka ny mahasatra avy amin'ny kristiana tanora zokony sampana katezo dia faly manasa fiangonana ho tonga anatrika ny krismasy ny sampana ny alatsinainy fa 12 desambra taona 2024 avy izao amin'ny 10 ora sasany ariva izany dia atao hira fiterana krismasy hiravahana jimirindra mampientanentana sy ny fananao sy tantara mampieritreritra mitondra ny lohateny hoe fifaliany lanitra tongava maro fa tianao Jesosy avy amin'ny kristiana tanora zokony ihany ny mpitandrina rakotondra soa Marcel Robert mianakavy filoha nasionaly sampana katezo dia faly manasa fiangonana ho tonga anatrika ny alahady mpitandrina ny 12 desambra amin'ny ho avy izao izany dia ho tanterana amin'ny 3e étage sa 318 manomboka amin'ny 7 ora maraina tongava maro fa tianao Jesosy avy amin'ny mpiasa-piangonana ilazana isika rehetra mpianakavy finoana fa misy ny opération glace izay ho tanterana mpiasa-piangonana eto Antananandrano araka nefa mahazatra isika isaky ny volana desambra katoko ny krismasy raha alina ariary fandraisana anjara amin'izany ary efa azo fidiana eny amin'ny mpiasa-piangonana rehetra eto Antananandrano eo ihany koa ao amin'ny bran fiangonana madame Saoly na bran fifoazana ao amin'ny pasteur Erika na ao amin'ny fandraisam-bola ny pasteur Marcelin na madame Lalatina ny fizarana ny kilasy dia ny alakamisy 20 desambra 2022 sy ny zoma 20 desambra 2022 manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro fa tsy eo foana tsekory ny fikilezanareo hainao amin'ny tompo avy amin'ny komity fankalazana ny 20 taona
misaotra an'andriamanitra isika vita somatsara tamin'ny asabotsy 3 desambra 2024 teo ny déjeuner concert ny rahantsika tamin'ny tao amin'ny espace Mirambatomaro koa kasitrahany komity 20 taona indrindra isika rehetra nandray anjara ny vidy-billet nanoana tamin'ny fanomezana ny fanotrona teny amin'ny toerana ary nytrondro ambavaka izany fotoana izany izany sakafom-pananganana izany dia nahazo tsika vola 90 tapitrisa ariary na 80 millions de francs fa tamin'ny zoma 6 desambra volakandro teo koa no natao ny fandraisana teknika ny fanamboarana plafond 4e étage netarika izany fotoana izany moa idada Randrinatoandro Joseph sy pasteur Dody notrono mpikambana maro ao amin'ny EPFF ary natrian'ny solotena maro avy amin'ny ankolafo velona rehetra tao amin'ny fiangonantsika taoriana lafiny teknika izay nojeren'ireo lafiny zavatra mbola tsy lavorary dia nisy ny vavaka nataon'ny ray aman-drentsika ho fangatana amin'ny lalan'i Jesosy mba hahafahantsika fiangonana mampiasa andriana faefatra mandritra fankalazana krismasy momba ireo pitsopitson-javatra izay mbola mila fanatsarana kosa dia amin'ny zoma amin'ny janoary 2024 no amitana izany ny orinasa mpanatanteraka ny asa rehefa vita tanteraka izany asa fanatsarana izany vao iarahantsika voakan'andriamanitra FPVM maneran-tany manatotosa ny fitokanana ny plafond 4e étage sy manakatona fomba ofisialy ny fankalazana ny 20 taona ny FPVM amin'izany fotoana izany koa no alorantsika ny loka ho an'ireo mpanatalentany voaka ho mpandresy tamin'ny fifananana logo sy hira fanevany 20 taona noho izany dia mbola mitoy ny ezaka ataontsika hoentina manatanteraka izany famaranana ny jobily 20 taona izany dia mbola manatitra ny fisaoranantsika rehetra izay komity 20 taona satria izao tsingana izao ny tratra dia no isika rehetra nanao tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja mandritra ny izao jobily 20 taona izao aladin'ny ankonana sy fetin'ny taranaka 2024 fitandremana FPVM Ivato fanahy sy fiainana tonga indray ity ny aladin'ny ankonana sy fetin'ny taranaka taona 2024 amin'ny fiangonana fitandremana FPVM Ivato fanahy sy fiainana koa fifaliana lehibe eo ampitandrina sy bran fiangonana ary fiangonana iray manontolo manazanao anareo rehetra zanaka ampelezana aspirana vavaka ary zanaka fiangonana rehetra mba ho tonga iara misaotra sy amin'ny voninahitra an'andriamanitra ny alahady fa 1 desambra taona 2024 izao tontolo andro ny atoandro aoriana ny fampofivavana dia nisy ny fiarahana sakafo akabe ka ny fandraisana anjara amin'izany dia 2 ariary ny vidiny plakety vary sy loka isy ihany koa sakafo isan-karazany amidy amin'ny vidiny mirary ao tokotany toy ny tsakitsaky izy mofo jus yaourt ny volakandro kosa amin'ny rora sasany isy ny antsapana lehibe afanaindreo sampana fanantenana avy amin'ny fiangonana maro samihafa marina fa mivola rehetra azo amin'io dia atokana ho an'ny ezaka fananganana ny fiangonana avokoa koa manentana ny fahatongavanao entony ankonana fa miandrinao Jesosy tsarovo vatolampy izay nakananao sy ny ady lavaka izay ny edinanao avy amin'ny FPVM fahazavana sama amparafaravola ilazana isika voakan'andriamanitra fa ny fiangonana FPVM sama amparafaravola any faritra loatra mangory dia manao etsika fitetiavam-bola opération Gana Skisa Matavy izay ezaka fa mitana tanteraka ny fiangonana izany dia ho tanterana ny zoma 3 desambra 2024 manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 2 ora toerana dia ho ivelan'ny fiangonana FPVM Tananandrano marina fa izay mamatrika melona amin'ny vitapakila ihany mahazo izay mbola te-handray anjara dia afaka miantso lara tarby 34 29 823 89 na mandray ny tapakila ao Madame Saoly ampatselivana alohan'ny 20 desambra ampatsevina ihany koa izay efa nividin'ny tapakila fa amin'ny 20 desambra ihany no fizarana ho fankalazana ireto taonjobily ireto fa 10 taona namboronanira fa 20 taona na ampitandrina pasteur Sachara Tiana Arivo Sanvady dia afaly manasanao andray anjara amin'ny sakafo piraisana oravandreo irany forony rehetra ny zoma 13 desambra 20 sy 2024 ireto kosa ny zanaka ny fiangonana Iroso amin'ny fandrinana tokandranomasina Ramasiarso Juliette Andriamatora Kody Zafy Mamirina pasteur Zafintsanary Volanirina Andany Andriamatora Kody Nirina Laurent Ramatora Marson Josette Aimé ankilany dia efa manasanareo ampitiavana ankalazan'Andriamanitra fanamasinana fanambady Zafy ny zanany Rakody Zafy vatry ny aina avoasana sy Rakody Niriana rondro ny aina miarso izay ataony alakamisy 10 desambra 2024 10 maraina eto amin'ny FPVM Tananandrano Ampandrana Andriamatora Velonarivo Maurice Mivady Andriamatora Gilbert Kody Julien Ramatora Antamalala Faoliniana Volatina Félicie Andany Andriamatora Zafindray Beliva Arson Ramatora Nefson Letia Antriniana ankilany dia faly manasanareo anatrika fanambadin'ny Zafiny
ny zanany Rakoto Malalavola Kanto Thierry sy Rasoany Rindray be Fifalintso Olivia izay ataony sabotsy 7 Desembre 2024 eto amin'ny FPVM Tanànandrano amin'ny 7 ora maraina. Ramatora Marieva Pascaline Andany, Andriamatora Kotodramanana Jean-Claude, Ramatora Safiarimanana, Andriamatora Andriamanantena Livaso, Ramatora Velonjanahary Zo Ankilany, dia efa mampandrianareo fanamasinana fanambadiana zafiny ny zanany Andriamora Satarinana Sandratra sy Ravelonjanahary Ravaka Sarobidy, ny fanamasinana fanambadiana izy ireo dia ataon'ny FPVM Tanànandrano Sabotsy 17 Desembre 2024 amin'ny 10 ora maraina. Ramatora Vomiadana Jeannette, Andriamatora Kotondraso Norbert, Ramatora Rasoa Mampionina Farandany, Andriamatora Andrembaza Tsatelison, Ramatora Zafiarson Fanjanirina Ankilany, dia efa manasanareo anotrina fanamasinana ny fanambadiany zanany, ny zafiny, ny zanany Andria Miary Malala Feno Sonambinina sy Ndembasa Anika, izay ataony Sabotsy 17 Desembre 2024 fiangonana FPVM Ampandrana Tanànandrano amin'ny 12 ora. Andriamatora Nefson Philibert Andany, Ramatora Arlalao Brigitte Ankilany, dia efa manasanareo anotrana fanamasinana fanambadiany zanany raha Hermanantsoa Andriniana Herzo Jean-Éric sy Rary Vololtina Fanjaniana Sidonie izay ho tanterahana amin'ny FPVM Tanànandrano ny alakamisy 20 Desembre 2024 amin'ny 7 ora. Andriamatoa Andriamaharo Arivo Pierre, Ramatoa Rasoa Malala Jeannette, Andriamatoa Andriambola Mananarivo Jean-Éric sy Ramatoa Ramananjato Arso Voangy Jany Andany, Pasteur Ranarivelo Andriamalalana Vala Herniana sy Rasolonirina Lucienne Ankilany, dia efa manasanareo anotrina fanamasinana fanambadiana zafiny zanany Andriambola Manjato Ambinitsoa sy Ranarivelo Karen izay ataony Zoma 17 Desembre amin'ny fiangonana FPVM Tanànandrano amin'ny 7 ora maraina. Andriamatora Andriamanantena Rodolphe, Andriamatora Andriamanantena Jean Rodin, Ramatora Soa Malalaniana Béatrice Fleuris Andany, Andriamatora Larson Modeste, Andriamatora Larson Noémie Ankilany, dia efa manasanareo anotrina fanamasinana fanambadiany Randrianantenena Iajany Todsoa sy Ranarso Kasaina Malala izay ho tanterahana amin'ny FPVM Tanànandrano ny Zoma 17 Desembre taona 2024 amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Soanirina Pierre, Andriamatora Kotondrazaka Emmanuel, Ramatoa Erlalao Nivoanitra Andany, Andriamatora Koto José Roland, Andriamatora Kotoniana Arnella Lovatina Mivady Ankilany, dia efa manasanareo anatrika fanamasinana fanambadiany zafiny zanany zandriny Erlalaina Santasora Kotondrazaka sy Nandriana Soa Arnella Rakotoniaina izay ataony Zoma 17 Desembre 2024 amin'ny fiangonana FPVM Tanànandrano amin'ny 12 ora maraina. Andriamatora Zavitsala Mampianeme Rodolphe sy Ramatoura Ambelson Razafindra Soa Merline Mivady Andany, Andriamatora Zafindra Koto Mamtina sy Ramatora Rakoto zanany Seniaina Naomi Mivady Ankilany, dia mampandrianareo fanamasinana fitsofandrano fanambadiana zanany Razafitsala Madina Alain sy Razafindrakoto Ainatina Liantso izay ho tanterahana amin'ny FPVM Tanànandrano ny Sabotsy 17 Desembre taona 2024 amin'ny 10 ora maraina. Ramatoa Rambonaritsana Mamiasina, Rivoarlaona Tsilavina Sikoloina, Rivoaritsana Sarobidy Andany, Andriamatora Barsona Andriamaeva Sosion Dieudonné, Ramatora Anjamino Antoinette Jeanne Ankilany, dia efa manasanareo anatrika fanamasinana fanambadiana ny zanany ny prêt-à-pot aminy ny Rivoaritsana Kasainy Avy Mitantso Tsiaivina sy Anjamaefa mbola finaritra nomena Antonella izay ataony Sabotsy 17 Desembre 2024 eto amin'ny FPVM Tanànandrano amin'ny 12 ora maraina. Rakoto Gilbert Rafa Wester, Raranjatovo Georges Martin, Lalaonirina Safimanana Marie Gilbertine Andany, Ramanantsala Andrianondro Jean-Jacques Feu, Rahalalанirina Marie Henriette Ankilany, dia efa manasanareo anatrika fanamaziny fanambadiany zafiny zanany Raranjatovo Tojo Lala Zafiny Manana Pierrot Gilbert sy Nontsala Eulalie izay ataony Sabotsy 17 Desembre 2024 eto amin'ny FPVM Tanànandrano amin'ny 12 atoandro. Andriamatora Koto Malala Jean Modeste, Ramatora Zafindra Vao Suzette, Ramatora Soarmavo Andany, Ramatora Vao Italso Violette Ankilany, dia mampandrianareo fanamasinana fanambadiany zanany zafiny Rakoto Ary Malala Ajatina Jeremy sy Randria Manantsoa Niriavitra Eva izay atao amin'ny FPVM Fifankatiavana Mangarivotra Tomasina ny alakamisy 20 Desembre
roa amby roapolo sy roa arivo amin'ny folo ramaraina Ramatoa Ramily Arsoa Augustine Andriamatora Falimanantsoa Jean Baptiste Ramatoa Ranoro Ormanana Bako Giselle Andanany Ramatoa Ratsy Andavana Razay Arvao Saoly Pasteur Iraka Ratsy Andavana Herso Ramatoa Ranoro Ormanana Fanjanirina Ankilany dia falamanasana anatrika fanamasinana ny fanambadiany zanany zafiny Vatsoa Hilaire Faliniaina sy Mioratina tokony aina Ratsy Andavana izay ho tanterahana ato amin'ny FPV Matanana Andrano ny lakamisy 7 amby roapolo desambra 2 amby roapolo sy 2 arivo amby 1 amby folo ra atoandro vadina velan'ny tompoko Lara Andriamalala Prospera Ramatoa Manandrabe Florine Andany vadina velan'ny tompoko Lara Kotorvolo Frédéric Ramatoa Barso Judith Pascal Ankilany dia manasanareo anatrika ny fanamasinana fanambadiany zanany Andriamalala Ramanitranja ny avitra sy Rakotorvony Edith Gabriela teto amin'ny FPV Matanana Andrano izy matelo amby roapolo desambra 2 amby roapolo sy 2 arivo amby 1 amby folo ora Andriamatora Solo Arson Jean-Pierre Ramatoa Vao Solo Albertine Andriamatora Andriamalala Justin Ramatoa Vao Mialinivo Anjarasoa Yvette Andany Ramatoa Zanamanana Marie Madeleine Andriamatora Rafide Maefa Johannes Simon Ramatoa Baby Arsoa Razoly Zafy Marianès Ankilany dia falamanasana anotrana fanamaziny fanambadiany zanany ny Zafiny Andriamalala Anjaratina Tefiniaina sy Rafide Maefa Niantsa Fitiavana Johannes izay atao amin'ny FPV Matanana Andrano sabotsy 2 amby telopolo desambra 2 amby roapolo sy 2 arivo amin'ny folo ramaraina raha misy mahita tsy mamety ny iray amin'ireo fanambadiana ireo dia aoka izy ampilazany ray aman-dreny mpitandrina filazana manjo isaorany Andriamanitra Reiny Jesosy Kristy nanomezany anay raha manampamonjy Jean-Jacques Tonton Jacques dia nodimandry ny folo desambra 2022 hoy ny vadiny Ranivo Malala Andriana Solo ary ny aina ny zanany zavikeliny prêt-à-po amin'ny fianakaviana manontolo nofony dia hiala amin'ny lo AD 13 terre Ebis Ambotra Raba lycée privé Nartan ny alatsinainy 12 desambra 2022 amin'ny folo ara sasany aloentina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao fiangonana FPV Matanana Andrano Ampandrana alohan'ny ametrahana azy any fasan'ndrazany ankady valala Ambatomanga Andriamanitra tompo fampiononana ny ampionana ireo avantsika tramanjo fararakitra voaray ny alahady 1 amby folo desambra 2 amby roapolo sy 2 arivo itompoko Lara samy manana anjara fanilo dia nanome fararakitra vola ray alina ariary dia toy izay rehefa ilazarana voaray teto amin'ny fiangonantsika andro any alahady ro savetrany famakina voady isika dia miara-abantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra ray ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompony ho amintsika tsirairay avy dia miara-aba manokana ny dekona amin'izao fanateram-bokatra izao dia tonga eo amin'ny filazana famakinan'ny voady isika Isaotran'i Jehovah lalandava aho vola 10 000 ariary ka ny 5 000 ariary dady RSIC 5 000 ariary plafond 4e étage misaotra Jesosy tsy misy soratra 2 000 ariary tsy misy soratra 5 000 ariary mangatabavaka amin'ny mpino rehetra mba hiverina aty am-piangonana hivavaka ny zanako Jalle petsuku na ekenao antsitrapo utungeti Noeli anshuni fiuvampu manjesila achatuku famahasu Fana unofu, si utupu inafa
sy ny fonay tsy mendrika iantsanona akory ane Jesosy ny tranoko mafeno zombaka sy loto maloto ane Jesosy ny foko kandefa tranono miasa monekenao patarina atao fitolay tranono miao tsy mendrika iantsanona akory ane Jesosy ny tranoko mafeno zombaka sy loto maloto ane Jesosy ny foko kandefa tranono miasa monekenao pantarina atao fitolay tranono miao tsy mendrika ny antsanonao akory ane Jesosy ny trano ny foko fa feno rombaka sy maloto ane Jesosy ny fokony mba ataovy manana anjara tolay tranonao miao vangio a Jesosy Haide amino toy izao no androana vaosanao anay ety haide na defa lavo noho ny ditra de mbola tsanganao hita tra miova fo haide jehory tsy manakatao tra miantso marina hanao tsinjovinao haide na de mahantra tsisy ty ity mpanomponao ity tsy aforinao tsy manana anizy tsonya iantorana fatsianao inatakoasanafuyay inamako efanandaway kanefa na izany asa tsikivy afamanananao noely fanavotana hoayanao tsy manana anizy tsonya iantorana fatsianao inatakoasanafuyay inamako efanandaway kanefa na izany asa tsikivy afamanananao noely fanavotana hoayanao noely fanavotana hoayanao
Ny finition an-trano vola 30 000 ariary anaovana ny plafond 4e étage misaotra Jesosy tena tianay ianao voninahitra ny eo an'Andriamanitra reriany misaoran'i Jehovah ary fanahiko misaora ny anarany masina misaotra Jesosy noho ny fitahinao ny fiainanay mangataka aminao a Jesosy ny vola Misaotranao zay Jesosy tamin'ny fitantananao anay mivady fa nomenao tseny zahay mangataka aminao zay Jesosy mba handeha ny tsenanay ary mba mpitomboanao
Ny totaliny a miisa 720 ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany fa ity misy fangatahana voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany izaho manoratra dia reny mpianakaviana izaho sy ny zanako vavikely dia marary tena tsy zakako intsony ny aretina mahazo anahy satria izaho dia misy kambonorona ny zanako misy kambotenda anefa izaho tsy manana fahafana andidina an'izany satria izaho tsy anasa fa vao mitady dia mba mangataka fanampiana amin'ny dada sy amintsika mpiara-mivavaka fa tena mijaly no sady very hevitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany misaotra tompoko ay ato ambadika mbola zay ihany ny numéro téléphone raha misy zany azonao atao numéro téléphone dia 034 75 207 72 raha ohatra ka tsy tadidinao na mety tsy voarainao dia afaka jerenao any amin'ny secrétaire misaotra tompoko ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany amen. Tompoko misy nofy vitsivitsy tsy maintsy jerena voalohany indrindra aloha mahagaga dia zao misy olona asian'i Jesosy mihinana tarondro dia asiany mihinana biby lava koa dia nisy zay vao nasitra anazy zay nanofiny zany aloha miresaka amiko aho miresaka aminao fa mbola misy mazava tsy mazava amiko ny sasany ianao zay nanofiny mahamanao mbola miverimberiny eto ambonin'ny tany dia rehefa maty reny olona reny raha mbola voaingana raha latsaky ny 5 taona dia tsy maintsy mbola miverina amin'ny atidotsika ny sarina sy ny fitenenany fa zany tsy atao mahagaga aloha zany zany tana nanofy eto amin'ny faritra tokotaninay tamin'ny vodirindrina amin'izao trano zaho ony dia nanamboatra lalana neditra tao an-tanàna anao fanatsarana toy ny atao hoe karo kanjo rehefa teo ampanaovana zany aho dia tapaka fa ohatrany hoe ny zavatra navesatra be tsy nampiety ilay izy dia teo zay dia noravako ary nangadiko zay ilay zavatra efa vitako ary hitako tao izy karandokely maromaro leo taninao
misy mpiandro mahita an'izany hoe eo amin'ny tranonao io angadiana fa misy faty eo, na ianareo miala na nareo miala raha ohatra ka mpanofa trano, raha nareo dia lazao dada angadiana mihitsy. Maka mpiandro mahalala zany hoe eto ampovoan-trano na any amin'ny sisiny. Le anankiray teo hoe tamin'ny zoro-trano, tena zoro-trano mihitsy angadiana fa ny dadanao tsy mivavaka io mihitsy no nametraka zavatra ao anatin'io zoro-trano. Ino mampatezitra azy? Ino mahatonga azy tsy mivavaka? Angadio ao amin'ny zoro-trano raha ohatra izy zao dia ohatra hoe raha zao ny avaratra dia tia tsinanana ty ina toy ny zoro firarazana ao angadiana, ary topa-sairano be mihitsy ny alova angadiana fa mahery be ny ody eo, ary io mahatonga ny dada tsy mivavaka. Mamonjy mpiandro amin'izany. Aty za Jesosy dada nanofitra ireto olona reto, izao no lazainy Jesosy tamin'ny nofy dada hoe ahoana ho izy reto olona ireto no mbola manao ny asako kanefa efa maty, dia hoy izy hoe amely anareo za. Dia hoe taminy hoe Jesosy asianao koa ve ny zanany, mba aleo aloha any aminy raha sitrakao. Dia deny ary zao ny olona rehefa ohatran'ireny mpiandro io nefa efa niverin-dalana. Dia io ny atao Jesosy hoe olona efa maty. Sanatriana no framason, fa misy framason izao ao ijery an'izany nareo rehefa rahampy tsy miasa ny dralao amin'ny deuxième étage eo. Asa tsisy asa ntsony moa ve sasa mbola misy tsy maintsy misy asany. Fa ny framason tompoko ny ahafantaranao fa framason rehefa manatina anao izy ka efa miresaka Jesosy fotsiny ianao, dia mivoaka rano masony, mivoaka rano sofiny, mivoaka rano vavany, mahatratra ray zinga mihitsiny. Dia mitabataba be ianao hoe dada ty efa tany amin'ny dokotera tsy hitany tany hoe ozy hoe sao de voan'ny tuberculose. Tsy jero ny dokotera fa tsy zany, fa rehefa mivoaka rano vavany sy ny masony sy ny orony, framason izay na mpiandry ary manao angaredona be mihitsy fa mahasika be mitolaka amin'ny antsy mamono tena mamono rovotro vitiny daholo ianareo menakavy ao an-trano ao daroany. Maka mpiandro maro be fa tsy vitany vitsivitsy zany, fa tena ao mihitsy hatratry ny herinandro hatramin'ny tapabolana tsy mijanony io raha io nefa izy tsy mety maty. Raha tsy izy mihitsy no miteny hoe tsy tianao tsony ary satana, tsy hanaraka anao tsony mihitsy fona a Jesosy, ampio a Jesosy, raha fa tsy mivavaka amin'izany io lozy aingana. Lozy satria Jesosy tsy mety miasa amin'io. Voaloha faty eo, efa namono tena, efa nanary tena any amin'ny framason. Io le izy hoe raha mpiandro zany roay efa maty olona io, tsy laika akory na dia ny anaovany asa tam-piangonana azy. Miteny anaika ianao hoe lazao zany hoe izy zany olo zany dia ento ampatorana amin'ny talaty zao mba mandray olona. Niakatra tribonaly eny amin'ny parke, miresaka any amin'ny dada zany. Ty olo tia manofy ny olo tia manana retina toratorana ohatran'ireny andro be reny, dia nanofony izy nisy nanetsika amin'ny basy, nisy nanakenta, feno faty manodidina azy, feno faty mihitsy ny kodoronao, feno ody be ny tranonao. Maka mpiandro manala an'izany, ohatrany tsy mpiandro mihitsy nareo manontany eto, ohatrany atao kilalao fotsiny le andao anoratra any amin'ny dada. Maka mpiandro malakilakilaky dia angadiana ikodoronao io dorana potehina hatramin'ny tranonao fafana diovina mihitsiny fa matiny io ianao. Zay ny tsy mahafaka anao toratorana io.
ty zaho nanofo ny zavatra be dehibe ozy nisisika be dehibe tao anatin'ny sofiko rehefa nosokiriko ilay izy ozy dia lamba ny tovatovana be dehibe voaka tao amin'ny sofiko nosotoniko foana ilay izy nefa lava be sady vizaka mihitsy ananala azy izy io no nampararo ny sofiko farany dia tsy misy intsony tao anatin'ny sofiko rehefa nojereko ilay abetsany dia tena ny vangongo be rehefa nahitanareo dia hoy aho hoe izao zany na matopatotra ny saiko tao hitako tao tonto be ohatran'izany ny lohany ao amin'ny sofinao mory mpiandry mohina dikan'izany fa manjary tezitra foana andrandray iny zany ody io nataon'ny kalanoro efa ao natin'ny sofinao ana mamontsy mpiandro malakilaky anao fa doto amin'io ny lohanao tsy mavita fianarana anao ninonino nataonao tony ny mpiandro eo ireo manjary raha misy mpampiandratra ato na misy hiraka mba amenao an'izany dia mba jereo zany fa mahafisofina mihitsy nenareo nanofony ty olona ty hoe nisy vahoaka marobe fa izy nitoryteny dia nisy olona marobe ny haino azy zao izy eo ampipetrahana ny sento noho ny fahotako tao amin'ilay nofy dia iny ianao faly tena faly sady nitsinjaka ary ny teny hoe aza matahotra ho aho fefanao masinika io sy nao marinika anao rahatr'izay rehefa maty ianao dia ifanenana amiko ifanena dia tena faly ianao tamin'izay tampoka teo dia nijery hony ianao Jesosy milaza aminao hoe toizy ny asanao toizy tsara asa kivy fa rehefa rahatr'izay ka maty ianao dia eona amin'i Jesosy zay sangana amin'izay tsikary fa lany fotoana antsika vavakantsika eo an-tanàna reraky no apetrako izany ny fiainako rehetra mba tahirizanaka marobe ny fahavalo tambe rizeo varay piaron mbaro finawany vavaka sika dia misotranao Jesosy misotranao niara-ny vavaka taminay teto hatramin'izay ka hatramin'izao faly zay nanolo-tsaina nanolo-pahendrena nanoro-hevitra anay be ny fahavalo be ny devoly be dehibe mpisopatra be dehibe koa ny franc-maçon zay miady aminay tonga eto daholo reny rehetrarehetra reny tsy afaka mihitsy ny reny raha tsy manao divorce amin'ny devoly ary mifona aminao fantatra hoe Jesosy fa mpanota daholo ny olona fa raha misy miverina kosa dia apio ny mpiandry analan'izany ary mba hatonga saina ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra fa sahiran-tsaina amin'io ianao raha lasa ny franc-maçon mandora eraka ny tanàna eny amin'ny arabe sy zay tany alehanao ianao ary isak'izay miaino ny anaranao izy Jesosy dia potehlo mihitsy ny vavany anderaha mba ho fantany fa efa namon'olona ianao ary efa nisotro ran'olona maty zany fiheveranao azy tsy ilainao tsony na mpiandro misy an'izany fa dia eo anao Jesosy amindra fo hiara-iasa mpiandry amin'izany be ny olana voalaza teo Jesosy apetraka aminao zany be ny voady voalaza teo apetraka aminao zany na fisorana iny na fitaraina iny hainao ny zavatra rehetra Jesosy fa izay rehetrarehetra Jesosy aloha nisarana eto dia te eona aminao eto ny eonana aminao
eto ny resahanao aminay, eto ny anahoanao valimbavaka, manatona anao zay Jesosy. Tanterao ny tenina hoe eto amin'ny toerana ity izay intsonareo ny anarako, eto no anatonako anareo ary eno hitahiko anareo. Zany no mahatonga anao miteny amin'ny vahoaka marobe any amin'ny ofiandy, satria eto no andrenesanao ny fivavahany. Ka raha mbola misy tianao Jesosy, na misy tianay mbola ambarana aminao a, mangataka aminao a, ray minitra monja, eto ny mba fionana Jesosy. Mendrandranao ny mantra anao, manana ny olana, manana ny aretina tsy azo sitranina. Tanterao ny tenina hoe inona ny tianao a hataoko aminao, dia noho ny vavaka Jesosy. Dia voarainao zany vavaka zany Jesosy, dia petraka ho pelantananao zany mba ho trotroinao, mba ho entinao, ho tonga natrehan'Andriamanitra ray. Raha tsy mahay mivavaka izay Jesosy, satria mpanota miresa aminay tsirairay avy, hivavaka ho anao aho, hivavaka ho anao aho mba tsy ho levona ny fonanao. Ary tsy misy afa-tsy anao Jesosy ny azo enkinana ametrahana izany olana rehetra izany, satria ny zavatra rehetra hainao. Mpanomponao mangataka izany Jesosy, ary mbola ho mpanomponao izay rehetrarehetra raha mbola velona koa. Misaotra Jesosy, mangataka izay taka mpangataka rehetra hoe Jesosy no hivavaka. Misaotra Jesosy, rainay izay ny an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitrako ety an-tany taka ny any an-danitra. Meonay ny anna sahazo ary mamela tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary mitondra ny amin'ny vakam-panahy, manafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano. Tany aminao Jehovah, hiaro aminao amin'ny ratsy rehetra, manodidina anao, devoly rehetra, manakotaba ny sainao. Todika any amin'Andriamanitra ray izy, amindra fo aminao, hivavaka ho anao. Ray eo mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ianao ihany Jesosy no ametrahanay ny fiainany, satria ianao ny eo ampelantananao tsy misy marombaka an'izany. Saotra Tompo, hitahanao izy eny an-dalana, hitahanao eny an-tokantrano, hitaha izy amin'ny fianaranao, hitahanao izy amin'ny asa aman-drarahanao, anasitrana koa ny aretinao rehetra. Ny anaranao Jesosy angatahako izany. Saotra Tompo, anao ny dera, anao ny atsa, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany. Halleluia. Masina Jehova tompony maro, endrika voninahitra tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa izany ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia samy mahereza tompoko.
n'aiza le fikasana tao kamirany andao ho tain'Andriamanitra tononiko aminao ifatsarany lanitra ny fanotronany no anotrona anao ka ny herini no herinao hanananao ny fo hoe zanak'Andriamanitra sy ireo toe-panahy arakan'Andriamanitra ny voninainy amirapiratra aminao ny fanotronany anarakanao kamirany anao ho tain'Andriamanitra tononiko aminao ny fatsarany lanitra ny fanotronany no anotrona anao ka ny herini no herinao fanotronany no anotrona